tompolasy tompivavy dia falitafaraka aminareo iaho teo anatin'ity fandarana ity ho an'ity androany ity dia eto izay telo menada samy anentana ny fandarana fa ao anatin'ny fanatanterana fandarana ihany koa moa araka ny fanampahafantarina atsika tany anatin'ny tabajotra tserasera dia hoe andray vahiny isika amin'ity tolakandro ity dia tsy iza fa ry zareo eo anivon'ny union laniera mamokatra secteur 12 satria tokoa dia mitana ny raha pirenena amin'ny akapobeny mihitsy azo lazaina ity resaka fanotofana tany eny amin'ny faritra laniera ity miarabanao babarakoto arsoa tonga soa tanaty fandarana indray miarabanao Clémence Rarinirina dia arabaitsika koa namana lilira faralahy efa ambadika ao izy fa araky ny noresana moa dia atombokantsika avy hatrany ampifandraisana vahiny ity tolakandro ny zoma faroambe folo ny volana septambra ity 2024 maromaro ihany kosa nefa ny loahevitra zay ho resantsika Clémence sy ny mpiainoantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny radio sy ny télé sy ny tambazotra any anisan'izany ny horesanao kely eo makasika ny taxi Clémence eto Antananarivo renivohitra iverenantsika resana ihany koa ny makasika an'ilay olany jiro sy ny rano moa zany tsy eto Antananarivo fotsiny fa manerana Madagasikara mihitsy misy koa ny filan-kevitra ny minisitra tanterana moa zany omaly tamin'ny raiky amby folo tamin'ny folo septambra afaka omaly azafady dia horesana koa makasika ny zavatra mitranga vaovao iraisam-pirenena moa irahantsika malala ny zava-mitranga any Nepal any dia raha mbola misy moa ny fotoana Clémence dia za koa mieritreritra iresaka kely makasika an'ilay fifidianana ny lol sénatorial zany izay nivoaka moa ny vaovao zany fa dia ny faraiky amby folo volana desambra zany hoe lavalava maromaro ny resaka ho ataontsika amin'ity anio ity fa arabaitsika koa moa zany ny vahiny efa tonga eto Andriamatoa Andriamialy Randriamialy Samuel sy Ralefinanahary Andria Noel Dama mialohany idirantsika amin'ireo loha hevitra maro samihafa ary izy menada dia mamela aloha mba iresaka kely an'ity olana anankiray vao nitranga androany ity izay tsy arotra le izy ry namako isany fa dia izao ny zavatra nitranga hoe midina eny amin'ny stationnement en taxi zany ny police municipale izay tsy ray tsy roa fa tonga dia manao andihany andihany maro be tsy fantatra hoe inona raha ny tena tanjondry zareo Antananarivo renivohitra ny resaka nefa vao tamin'ny maraina no ny vahiny tamina fahita lavitra onjam-peo anankiray nanazava n'ilay hoe fiaraha-miasa eo amin'ny commune sy ny eo anivon'ny taxi dia gaga fa tonga dia reny andihana police municipale zany tonga dia mandroaka tsotra zao nefa ny taxi fantatritsika tsara fa manana autorisation matombo mipetraka eny amin'ireny stationnement maro samihafa ireny dia andihana police municipale iaho teo tonga dia mandroaka hoe an'ny fanjakana ny sisin-dalana ka rehefa ilain'ny fanjakana dia tonga dia ampiasaina ka dia mialinareo dia avy moa le taxi dia niala dia niantso dia nanontany an'ilay police municipale fa le valiteny aloha zany dia tena hoe makanesy ianao any porte 36 any ianao miresaka fa zay mpanatanteraka baiko fotsiny ny azy zany ny tiako resana ao anatin'izay sady mitodika any amin'ny tantanantanana Antananarivo dia hoe moa va reny police municipale ireny tsy mahafantatra ny zavatra ataony tsy mahafantatra ve izy hoe rehefa stationnement ana taxi dia misy autorisation minimum angamba ny fijeriko azy tokony mba nanontany aloha hoe misy autorisation ve nareo raha misy autorisation dia apetsona le olona hoe mba misy resaka tokony atiana atao anareo sao dia mba afaka nareo makany amin'ny varavarana ohatran'izao fa ilay fanaovana abus tonga dia fanapara-pahefana zay mihitsy le terme tadiaviko tena tsy mety ary za tena tsy menatra tena ny famaliko le police municipale tao anatin'izay na dia maro be ary izy dia ny famaliko teo Akazomanga teo dia ao anatin'izay ihany koa rehefa nanontaniana mampatsiahy any le resaky Andriamatora na Evson Jean Baptiste teo hoe iza le maniraka anareo anao an'izao zavatra zao dia hoe tsy baiko ny anay iza le manome baiko anareo tsy fantatray fa baiko fotsiny baiko avany ambony fotsiny baiko avany ambony fotsiny da nareo makany amin'ny porte 36 ka raha ohatra zany foana tompoko ny fiasan'ireo police municipale reo dia aza gaga raha rotahan'ny olona ianareo satria tena manao abus manao fanapara-pahefana ao anatin'izay averiko ary amafisiko ireo stationnement en taxi dia misy autorisation ny nanome ny autorisation dia ny commune urbaine Antananarivo ka raha police municipale ianao tsy mahafantatra akory an'izany dia tokony mialatsy ho police municipale angamba ianao zay angamba le tapakely Clémence fa sao dia somary misendoatra le zany dia zao kosa aloha tiako averiny Clémence kely le netomboany le resaka ao teo le hoe
any commune urbaine Tanarivo ny sisin-dalana ozy ianao teo averenikeo zay le izy an'ny fanjakana ozy zay an'ny fanjakana ozy ny sisin-dalana eo ary ka rehefa tiany fanjakana esorina reo ozy izy de miala tapahako kely eo amin'izay eo zany zavatra tiako raisina ao anatin'izay fa neokevitry namana Clémence zay za zany ary ty efa nyteneniko tao anatin'ny lapan'ny tanàna hoe rehefa anao zany de aleo tsy asiana mizana tsindrina ila an'ny fanjakana sisin-dalana ka rehefa tiany fanjakana alaina de alaina fanontaniana zany ny apetrako le hoe vitsy anisy ave ny taxi sans taxi ve tatoato lasa mandefitra de sahana izy ireo atao an'izay fa maninona rehefa nisy mpivarotra teo Analakely dia rehefa mitrotra reo olona reo de lasa miemotra le fanjakana ary baiko avy any ambony io zavatra io anisan'izany koa za kory tsy hoe sanatria tsy hoe za iady amin'ny mpivarotra tsy any le resaka ohatra koa ary misy koa mpanamboatra moto eny amin'ny sisin-dalana maninona koa tsan'ireo polisy municipal reo atao an'izay na ny fanjakana ary tsy ny taxi rery angamba ny fahitako azy no mioccupé sisin-dalana zany fa le mizana tsindrimila zay zany hitako hoe tsy mety ao anatin'le ary le izy tsindriko papa le izy ndray raha ohatra ka misquat zay mantsy le resaka teo niaraka tamin'ny zareo le misquat zany hoe tsy mahazo alalana tsisy alalany ianao fa mipetrapetraka fotsiny eny de manana zo mihitsy izy anala ary amin'ny mampandolotsana an-tanàna ny tenenana hoe mety zany fa ianao amin'ny commune ny manome an'le autorisation hipetrahan'le olona teo de ianao tonga de manala zebra be an'le olona hoe miala fa ny fanjakana sisin-dalana ka rehefa tiany fanjakana esorina de miala fanontaniana anao petrako aya aty atsaiko le izy fa zaraiko eto ihany na izanaty zany ara hoe misy mpivarotra sinoa zay mantsy eo eto mantsy tsika de zay foana mene misy ato amin'ity Madagasikara ty lasa ohatrany hoe mpanambola foana nomena vana fanontaniana ho any apetraka fa tsy manao accusation misy mpivarotra sinoa eo ka ohatrany raha fijerinay anazy no zany efa nandinika teo zany de hoe mety ho zay ve no antony hoe manelingelina an'le le eto am'le mpanambola eto ve le fipetrahan'le taxi de tiana hoe sorina mba homena mpanambola indray le toerana ohatrany hoe manakitako satria zay indrindra satria tamin'ny fotoanandro na efa stationnement ny taxi mihitsy ny teo tamin'ny voalohany rehefa nitsangana ilay tranombarotra an'le sinoa de nanao fangatahana kosa aloha zareo hoe mba mangataka zay mba homena lala nanaiky so matsara ny taxi fa rehefa ankehitriny zany de tsy haitsy zay ny ambadimadika any satria mampametra-panontaniana le hoe mialinareo satria amin'ny fanjakana tena gaga hoe ohatra zany ve za zany tsy gaga tsony raha ohatra ka rapitso raha fakapitso misy police municipal toratorahan'ny olona na velivelesin'ny olona eny an-dalana satria tena manao abus fanapara-pahefana za zany tena mandinika le izy zay foana le teneniko za moa zany efa mahafinaritra satria eny an-dalana eny nareo de mahasamy teny hoe tsy manaiky lembena efa voarain'ny olona le zavatra fijoroana ty zao de ka anankiray hijoroana amin'izany hoe tsy atao tsinitsinina zany madinika zay foana nge ho any olona tsika eto ary tena manahira ny fantaniko amin'ny Clémence hoe le izy ve zany tena hoe miala définitivement miala nareo fa ilaina le miala définitivement nefa io toerana io de toerana nazona autorisation ara-dalàna manana zo sy alalana hipetraka eo amin'ny toerana io reo taxi reo de ozy izy raha anao an'izany aro mety tsy ho tiany olona ty teniko ty fa lazay koa fa tsy manina de manina ka raha reo fiara be dehibe amoron-dalana iraka nambopo reo mba atao an'izany ilaina lalana satria malalaka izorana tsy misy aletsony miresaka mpivarotra ianao baba teo tsy ilay fiverenana amin'le fanapa-kevitra fa zay hoe niara-be mihitsy no nanomezana an'le mpivarotra aniza le izy zay zany le zavatra tiako tenenina ao anatin'le izy mety hitenana hoe fitarainana indray ve za kosa aloha miompo amin'ny namana Clémence hoe tsy manaiky zavatra ohatrany za kosa aloha teny taminareo ka le izy ny mitaraina de tsy anaiky de ho tratrany fitoriana indray ianao de heritaona sazy miantona indray de tsika ho efa vita vaccine za ndray baba tsy matahotra ka zay mantsy le izy natao ihany tsony fa lefa satria nakanaka sary anaty le polisy za tsy matahotra an'izany za rehefa zavatra rariny za tsy maintsy mijoro zay le teneniko anareo nitsika araka ny teneniny baba teo hoe tsy resaka fotsiny fa tena mila action de za tena nijoro hatramin'ny fa raha misy maninmaninina anao de joro zay fa raha misy maninmaninina anay koa de mijoro ianao fa tsika tsy anao ohatra le hoe rehefa tsy mandalo aty aminay le lalana de tsy mahakasika anay sanarivo koa zao elako tsiny fa tsy maintsy niteneniko zay fa somary tena nisafoaka be mialohana tongavana teto amin'ny fandarana fa de comprendre be an'le olan'ny laniera zany ao anatin'izay le fanapara-pahefana zay tena tsy fa le arirarira kosa aloha marina ianao zao nanontany hoe iza naniraka anareo de baiko ny anay ohatrany mody manao mody sans varine zany zay masositra ianao zany eo asaina miandry amina zavatra anankiray ohatra nefa ny ambadika nefa misy zavatra misosy de résultat sisa nitanao ohatran'io zavatra miranona ny azy zany le resaka police municipal fotsiny io za hoe
ary nantaniko tao amin'ny lampantanana ty raha tadidinareo mianada hoe inona ho any job description andreo inona ho any anjara andraikitra reo fantany ve ny antom-pisiny izy manao inona izy ary ny zavatra manahoana no ranomaso anaty tsy fa tena manaonao foana ary io manarara ohatra fa samby mba miteny an'izay tsy mety eto ihany tsika fa efa niteneniko foana koa ary matetika tratra an'izany rehefa mandalo kely amin'ny faritry ny boriboritany faefatra iny anosy be fa tena opa ao miaraka amin'ny fikasihan-tanana vao omalina isy ny taraina tamiko ataondreo milaza vatompona ndraikitry ny commune tsy polisy indray aloha le izy fandeha ataoko hoe ekipan'iza re mahalala azy zay oleny anosy be fa tena hoe opa daka tena hoe miala teo tena masoko ny nahita za moa niezaka tamin'izany zany tsy niteny satria mandinika zany ahoana ny lalaka zorana fa eto mahita sy maheno an'izany zavatra resahan Clémence zany ty za hoe zay foana zany le fifamadihan-javatra eto amin'ty Madagasikara ty le vahoaka mandoha vola aminao sy mikarakaranao izay tokony patronanao manana zo ibaiko anao indray no tena tsindrinao ary tena anaovanao fanapara-pahefana de manamafy ny teny baba teo moa zany raha sanatria moa misy maninona de misaotra tamin'ny fijoroana Clémence fa tsika eto zay le tsy manaiky lembena de hijoroana trano ary amaranako azy de zao tsy menace ty fa tena promesse ozy ny any amin'ny Facebook azadonoana fa tamin'ny volana jolay tsatsy Angola angambany firenena afrikana le izy en tout cas ny grève ny taxi no nitarika tena hoe fianganan'ny fanjakana zay aloha tena teneniko zay efa zao aloha melohan'izay iresaka an'le resaka Nepal sika rehefa aveo fa melohan'izay izy miravavy mba iresaka an'le délestage sy le resaka rano aloha fa amaranako an'le resaka taxi teo eto kosa ngamba mety mitovy hevitra amiko nareo rovavy raha tsy mitovy hevitra moa nareo de hevitra terabary samy mamoaka ny ao an-tsainy za manokana zany eto izahay angamba tsy ady kosa aloha amin'ny hoe polisy municipal izy rehetra satria zao mizara roa le izy zany eo zany le toetra ny olona amin'ny maha-olombelona anazy le hoe fanatanterahana le baiko miaraka amin'ny tonga de dijadona sy tonga de tsy misy maha-olombelona sy ny zon'olombelona sy ny karazana iny zany anankiray le fomba fitenenana hoe baiko ny anay de tonga de ohatr'izao fa le mpanome an'le baiko ihany koa satria araka zany olombelona koa ny polisy municipal asan'le izy de le mpanatanteraka baiko mihitsy zany mila fatarina hoe izany avin'ny fanafotoinana baiko avy aizany tsy nety satria manana taratasy le taxi hoe eto ny stationnement de atao ohatrany hoe miala tsiny amin'ny fomba rokalika zany nazo anazy de zay de zay makasika ny conclusion satria so manko de ho tezitra amintsika vatsy police municipal izy telo menatahiditra vavady ianao zany de tonga de iangariandreo sy avana vonan'ireo le izy aloha précisena andraso aloha fa le zay teny baba zay aloha raha iziko ary mbola ampifandraisiko amin'ny lehilahy niera teo foana ataovy mazava le izy ohatran'izay zao tsika miteny nidiny reny police municipal reny de dikan'izay zany akoatra ny fitratrevatrevan'ireo de miantevany amin'le olona nanome baiko andreo ny afatra zay resantsika eto androany tsisy hafan'izay le laniera zay nazavaiko teo hoe enao miady amin'le zavatra de mila atao mazava zany hoe iza zany olona iteny miteny ianao hoe miantso anareo ifampiresaka ianao tsy mahalala hoe iza le ifampiresana tsy hoe manometsiny anjareo akory fazoko le toerana misy azy fa te hiteny zany hoe zay foana le izy ahodikodina ao ambadika ny mody tsy fantatra hoe iza no atao inona marina de mijanony eo le izy matsy resaka vavy ty fandarana ty veritsika fandarana tsotsotra ay tena miaino atsika reo na ny ao na ny ary de misy mpanolo-tsaina namana miteny hoe miteny mihitsy lehibe ohatra mipetapetaka be mihitsy ony izy telo mianadao anatin'le fandara karaha miaino anay ianareo de zay ny afatra avy aminay raha tsy miaino moa nareo de fantatra efa miaino nareo moa tonga le potsofonareo le izy ao anatin'izay fa rehefa raro de raro rehefa tsy raro de tsy raro délestage ny resakitsika makasika an'le resaka délestage ny volan'ny ividianana gasoil sy ny karazana moa zany carburant hoan'ny rehefa aveo le resaka hoe mandany volany amin'ny téléphérique nefa ny délestage etsy manao ny ataony gasoil groupe électrogène aveo ivadika batterie aveo ivadika solaire fa ny fanotaniko zany de hoe ho taterina avy any Tamatavy ireo groupe 70 tonnes ny ray de misy anaky fito izy teo de nakatoavana tao amin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 10 volana septembre ho taterina reo groupe lehibe fa ny anazy zany izy mirahavavy sy ny mpianao atsika de hoe ohatra ny lasa lakolosy mopera le izy ny eo ihany ny eo raha fahalalako an'ity olana délestage ty angamba angatatsika misampana fampalalambo avao atao amin'ny ICM radio tsy voandroany fampanantenana efa be de be hoe afaka enim-bolana de ho foana ny délestage hoe afaka telo volana io ianao monsieur le ministre raha tsy misy tsony ny délestage
tsy voaka atao amin'ny Jirama ny tenako raha tsy mahita vahaolana amin'ny resaka rano. Amintsika miteny zao vao mivoaka ny tolobidy iraisam-pirenena ho antetikasa PAEP amin'ilay fanamboarana 420 kilometatra conduite d'eau. Zao zany ny appel d'offre vao mitranga kanefa vita appel d'offre remplacement de conduite vétuste any ministère-ny rano momba le PAEP zany. Kanefa de zao io projet Jirama water free io zany efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 9 décembre 2019 izy io nanao Tosony tokony ho tapitra amin'ny 2026. Banque européenne d'investissement no mpamatsy ny vola. Montant nameny Banque européenne d'investissement 61 millions d'euros. Coût total navoaka ny Jirama 74 millions d'euros, zany hoe manodidina an'io zany nanatanterahana ilay izy zany production sy distribution na rano fisotro madio. Ny programme d'amélioration de l'accès à l'eau potable andray le PAEP zany io dia tamin'ny 2022 tokony ho tapitra 2027 montant 220 millions d'euros. Tsy nanomboka nefa izy io mandraky ny androany. Eto zany tiako tenena de zao hoe raha ny resaka sy ny fampanantenana amin'ny resaka jiro sy amin'ny resaka rano de tena mbola any akibon'ny omby ho an'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra. Androany zany ny riziny ravavy de tena miteny hoe tsy manana fanantenana betsaka ary tsy hoe fanakiviana ho amponina Antananarivo fa tena mbola lakolosony mopera le izy ny eo ihany no eo. Ka tsy haiko riziny ravavy ianareo fa zalo tena tsy mahazaka tsony raha le fampanantenana amin'ny resaka jiro na amin'ny resaka rano amin'ny fomba ahoana moa Clémence sy Lily? Ao an-trano ianao maty le jiro, miala maraina ianao maty le jiro, Veranarivo ianao maty le jiro, jirona koa ne mba anaovan'le ankizy devoir ny mianatra sy ny karazany ny rano moa zany de efa tsy zarizary de eo zany le izy hoe lasa fitarainana fotsiny ve le émission fa inona ny tokony atao fa tsy zaka tsony le izy tena tsy zaka tsony. Zany tsy zaka tsony. Resaka fatapana jiro sy rano ty mantsy tena mahakasika fiainan'olona rehetrarehetra. Ny resaka teo tamin'ny resaka lanieritsika manao vaindrala tsy marary fa tia vai marary ny rehetrarehetra. Tena hoe namonjy fahoriana alina fa tena miroa maraina mahita olona tena zaza milahatra eo amin'ny pompe eo. Alohan'ny andinana an'ity ianaovantsika an'ity fandarana ity de nitazana niakatra ny masoko kabinina anankifolo hitako. Tsy misy olona naray ara ao anatiny andanina gazoal firy zany zavatra zany de za zany de miteny hoe mahakasika antsika rehetrarehetra ty de apetraka aminareo mianadahy le fanontaniana hoe de anao inona ary de petraka fotsiny amin'izao ve tena mamperitreritra ary niteneniko ty tamin'ny fandarantsika tamin'ny heriny hoe niomehezana nge hoe le dame niomehezana zay tena vahaolana ngeza be amin'izany resaka rano resaka jiro zany nefany ny Etiopiana io hitantsika voavy tokanana ny azy ary amanampinapitrisany amin'ny lavitrisany dolara nanaovana zany zavatra ny olona zany rehefa mamaha olana de olana maharitra fa ny anao za tsy mivoaka tato raha tsy mivahy io 14 milliards de dollars 14 milliards de dollars lavitrisa ngambany milliard amin'ny teny raha natambatambatra ny 151 millions d'euros ny 77 millions de dollars nanaovana kianja Barea nanaovana Colisée nanaovana ny rehetrarehetra kianja manara-penitra zay tsy manara-penitra manerana Madagasikara io mety efa misy ihany rotoiny abeany le maromaro satria le tany etopika sy loha tena ngeza raha ifangovalo kilometatra ny alavany na hoa zay foana le teneniko hoe vahaolana maharitra zany antsika lasa jirona koa ny fiainany de ina ozy izy ianao mitaraintsika amin'ny resaka jiro de le stage jirona koa ny vahaolana mitaraintsika amin'ny resaka rano de camion citerne ny vahaolana azonareo ve zany zavatra kitoto zany tena hoe teteny zany hoe atraiza ny fetrany fazakatsika koa tena mampanontany tena tady fa tsy vao zao io olana io ary le izy raha napetraka fotsiny olana le izy tsy problème fa ianao isaky misokatra ny vavanao de milaza ianao fa vavahanao le olana andraka tiny androany mbola fijaliana sy fahoriana no iainana samba ty resaka kely le Nepal aloha faranako ty Clémence tena faranako ty raha mba sitraka ao tsika miresaka amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo za moa zany le izy miravavy de mangataka foana ampanolo-tsaina ny tanàna namana ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra na avy aty amin'ny fanoerana io na avy any amin'ny fitondrana io tsy maninona fa fangatahako de hoe tena mba mila manao tatitra isika amponina vahoaka n'Antananarivo renivohitra tsy ampy ty adiny roa eto itenenana ity ary za aloha tsy d'accord mihitsy amin'le tenin'ny préfet n'Antananarivo le hoe fampianareo ny tambarazotra social efa anareo miresaka fa misy démocratie eto amin'ny tanàna ozy ny namana septembre tsy ampy zany fa tena hoe ndao itsika ary voafaritra ny lalàna zany ho tenentsika eto amin'ny fotoana manaraka hoe inona ny lalàna mifehantsika mpanolo-tsaina ny tanàna afaka tsika manao tatitra isaky miboribory tany fa mahakasika an'ilay hoe tuyau an-drano 420 kilometatra teo de tena mbola tantara be io
ho an'Antananarivo renivohitra ary mahakasika trano fonenana, mahakasika tamboho, mahakasika lalana, ka de ho hitantsika eo fa tamin'ny fahavalon'ny volana septambra izy ity navoaka tao amin'ny site officiel ny Jirama, dia nosoniavina tamin'ny 5 septambra 2024 zany ilay avis d'appel d'offre ouvert international amin'izay fanoloana zay tuyau andrano zay, ka de ho hitantsika ny toy ihany. De faharoa manarak'izay mahakasika an'ity le fanatsarana ny accès à l'eau potable zany rano fisotro madio, le teneniko anareo te tsara matsy manome zavatra précis zany 5 taona io tetikasa io nangataka an'izy io ny gouvernement tamin'ny 13 mars 2024 de nandeha zany négociation 19 avril 2022 de nahazo fankatoavana izy io teo amin'ny conseil d'administration anif banque iraisam-pirenena 25 mai 2022 tonga de hitsambikina avy hatrany ny tena koa daty clôture zany hoe tokony ho vita zany dedication fatelopolo ny volana septambra 17 aiza ho aiza isika amin'izao fotoana zao. Montant total efa nitenenina teo 220 millions de dollars. 10,9 fanomezana fa 10,9 trosa tompoko lasy tompoko aky. Zany rehetra zany zany ohatrany nanomboka tany 2022 tsika zao efa 2025 amin'izao vao mivoaka lay avis d'appel d'offre ouvert international. Tiako zany mampafantatra Androany tena malahelo milaza mponina Antananarivo renivohitra fa mbola tsy ovova mialohan'ny 17 ity resaka rano ity. Raha tsy hoe miracle angany zavatra etranga fa zavatra hita aloha amin'izao araka ny teniny Lilito de hoe bonbonne sy bidon jaune izay ve no mendrika ho an'ilay renivohitry Madagasikara. Zay vao tena tapitra le izy raha iresaka Nepal amin'izay Clémence. Resaka fatapahan-drano sy dira aloha ka mialohan'le Nepal. Nisy nandefa WhatsApp aho de hoe tapaka ahoana izy le tato tapaka adiny enina ozy ny rano androany manomboka amin'ny 7 maraina de meme nahita an'le izy satria any aminay tompoko de tapaka foana ny rano mandavataona de ozy hoe roviana zany ty fatapahan-drano ty fa isorako aloha le namana zany ohatrany hoe mba mampafantatra izy zany mba mampametiny zarazaraina iny daholo ny namany rehetrarehetra tao anatin'izay momba le jiro. Andraso aloha le rano mampalahelo aniry izy miraha vavy fa amin'izao fotoana zao zany ny tanora ankehitriny andrenivohitra ary tsika io no miresaka de aiza hoe zany any ambanivohitra fa na ny robinet ary zany amin'izao efa tsy fantatry ny ankizy ankehitriny intsony hoe inona ny dikan'izany robinet zany, efa tsy miasa intsony zany le robinet. Ahoana le fatapahan-jiro. Nisy indray ny fampanantenana hoe efa tsy ho ela indray tamin'ny farany teo moa zay sy lili teto fa babatsy teo teo tamin'ny farany teo tsy tamin'le farany teo fa talohany iny le hoe fampanantenana hoe amin'ny maintany de zao ndray zany misy fampanantenana vaovao jiro io fampanantenana vaovao ndray hoe efa mamafisina le efa iroso amin'ny efa ifarana ny fanamafisana an'le tetezana telo ambin'ny folo de hoe efa hitatitra an'ilay fitaovana indray. De za zany io za hoe tonga de apetrako ty hoe firy zao tsika afaka tapabola afaka 2 semaines ozy izy andeha le fitaterana le fitaovana afaka 2 semaines zany tsika raha manao kajikajy ary le fitaovana sy le camion mitondra anazy ngeza be septembre tsika ny lalana nefa jereo le lalana le S be eo mandraky no le fampanantenana pokaty foana zany mampessimiste ao anatin'le izy engany aloha tanteraka le izy tsisy maniry zavatra ratsy fa mampessimiste ho iaho ilay fampanantenana pokaty be dia be misesesy 26 tsika afaka tapabolana zay de mbola isy ndray communication ndray rehefa tonga ndray 26 septembre hoe mbola somary sahirakirana kely fa somary malemilemy le tetezana eo amin'ny anina de mbola mafisina tsara mihitsy aloha fa sao de hitera-doza sy ny sisa de mitatra ihany no 26 septembre tonga octobre de mandeha ny octobre de novembre de avy ny orana de milamina indray le jiro de merci président ndray de mitohy indray ny fa le izy nery izy mirafa teto moa le hoe vitaiko ao anatin'ny 5 taona ny 400 mégawatt zay tsy vita tao anatin'ny 80 taona iny moa le 400 mégawatt iny iny le dibany contre président Ravalomanana iny le ndresany an'iny tamin'ny 2024 fa le ndresantsika tamin'le fotoana anankiray le interview nataony Miora Rariniaina ny télévision malagasy raha tsy diso le niteny an'iny le hoe amin'ny fotoana ohatr'izao zany zafatalasa Rariniaina moa ny naony Miora arona maninona moa Miora raha invité-tsika eto amin'ity fandarana ity hoe ianao Miora de vavolombelona nanatry maso ianao ny vavolombelona nanatry maso fa Miora zany za zany misy fotoana lasa soriana Miora satria Miora zany ohatrany tao fitaovana politika foana ao anatin'ny rehetrarehetra reny fa ndoraka mba antaniny iny raha tevitrao ianao de nahita ny rehefa fampanantenana pokaty vile fampanantenana sa tsy pokaty
Ndray aloha zany ty aloha ny antsony papa miantso izy teo fa ahoana aloha ianao ny resaka hoe antso agasikara tokoa tamin'ny gasikara feno soa manaiky izy fa mbola tsy eto toerana izy mbola tsy eto toerana fa vonona izy ary gasikara koa lefa nyteny a efa hoe zaho izy tsy d'accord am'ty resaka jiro sy rano ty fa vonona ny tarika de d'accord de angambany miamfiry zay olo zay resaka Népal resaka Népal angambany mangataka ny technicien hoe azo atao ve tsy mandefa le feo fa le sary fotsiny mandeha le sary fotsiny mandeha mety de ndao resantsika le Népal de mandeha eo anilantsika eo zany le sary satria resaka lanièryntsika resaka taxi incutsika resaka inona zay fatapahan-jiro sy ranontsika karazana inona moa zany inona moa zany foyer de tension kely be de be misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa ny tany Népal dia singam-bolona andavony vosotra zay ngamba ny azo ilazana azy satria de tena hoe no tapahana ny tambazotra sosialy tesitra ny tanora de tena tonga de nyrohatra de ino ny raha antsika nahita iny io moa ny sary zany alefan'ny technicien miaraka amintsika eo ihany fa de hoe zay le izy satria mantsy ngamba tsy alefantsika le feoan'ny zareo mpomba amin'ny fitondrany le miriary mafy mihitsy inona ndray moa ny resan'ity aingo paradisa ay inona ndray ny teneniny raha vitsikely zany olona vitsikely mpanohatra vitsikely reo mahita an'io an'ny Népal io de ona tsara moa izy le atao nalefako anatin'ny WhatsApp-tsika ao mantsy le izy lely de hoe miaramila ny tafika vonona marobe ny tafika tsy matahotra an'izany sa ohatrohatra n'inona le resaka de hoe aza de mba manao an'io re olona fa rehefa le vahoaka ane no ifo ijoro hosahirany jereo zao le tany Népal tena hoe akanenjika hatrany anaty kanal miboridana hatramin'ny ministra ny vola mitsoka amin'ny alalan'ny hélico sasany zany efa taraiky de efa zay taraiky ny zava-misy enery Clémence sy papa mandinika ny Népal iny de tena tsaroky le fiteny hoe 9 andro anareo ozy izy ny olona fa ny ray andro an'Andriamanitra ary ny tena olana amin'izy io tena hita ny olona hatramin'ny lavatrano tsirairay mihitsy rehefa tsapany hoe tonga le fotoana ohatran'izay tsy tonga amin'izany tsika tsy manao menazy fa jereo tsara ny fitalaon'ilay tompony ndraiky mpanjakana anankiray tena am'lela paladio hoe aza dorana ny trango aza vonoina ny olona tsy mirarany tsy mirarany zany ny olona satria maninona ozy izy namana Jean-Luc zay nanaitra hoe y a un monstre qui dort any anatin'ny olona rehetrarehetra ary aza rarotiny io hoe misy an'le fiteny hoe méfiez-vous de l'eau qui dort tandremo hoe reo marope reo malagasy reo oaizeo reo hoe reo samananina reo fa vao mihetsika de gagazy reo taxi reo esory zebra be fotsiny ihany fa za tena miteny atsika za zany tena hoe eto sika manao an'ity fandarana ity fa lesony reny raha olona afaka mandinika sy misaina de lesony reny hoe tsy mandrakizay ny fahefana ry izy mianadaha lesony reny hoe rehefa hitsimbadika io vahoaka io de ho ampahafantariny fa izy ny tompony fahefana fa tsy ianao zay nampindramina an'izany tamin'ny alalany ny fidianana ianao de tena miteny anareo afa tsy aitohaina zany zavatra any ny raha tsika mahita reny hoe rehefa ny aompon'ny olona no miteny ohatra andray ohatra zany zao ohatra ny hoe mandresy ohatra ny Barea exemple angamo nisy ny teny hoe manaovan'izao na manaovan'izao fa feno ny arabe hipoka ka raha tonga zay fotoana zay de ozy izy hoe tsy misy lesona intsony akoatra zay niseho tany Népal tompoko tokony ho anareo zay mbola eo anivon'ny fitondrana hatram'izao satria ninina resahana de miatraika any ampony vahoaka io hoe zavatra tokony isitrahany sy iainany no ikalaboana ny olombitsy nefa ny malagasy anaty fahantrana lalina ka zay ny tiako tenenina hoe raha resaka Népal tena mijery an'le rapa ny tangoronan'olona tsy rarahin'ny olona zany na prime ministre ianao na ministre ninona ianao ninninona ianao avarin'ny olona ry anaty rano ary tsy haiko le raha inona motorana na maty fa tena tehiteny zany hoe tena mampiorory reny ary raha zany amin'ny toeran'ny mpitondra tompoko matahotra mafy de valiko nareo rovavy andasa lo vetivety babaza tsy mahazo mamaly tsy mahazo mamaly ianao fa zao mpanakorotana vitsy kely reo tsy aresy tafika zany paradisa aza miresaka ninona reo fa tsy milaminy tenenina zany hoe le faneho-kevitra le tenenina zany hoe le fomba fitondrana zany raha vao mamaly zavatra tsisy dika de lasa tsisy dika mitovy am'izay koa tsika fa vela hoany fotsiny fa zao le izy ny anankiray indray de le hoe eo am'le resaka antotanisa mihitsy dagagana le hoe tsy anareo 0 vitsikely reo na 5 sy ray alina no
eo am'le ronjato tokony hoe tsy ronjato na efajato raha zay de tsy nampanina fa le hoe le entana le ronjato le 10,000 sy ray alina mihitsy zany nagagana ty olona anankiray aloha mba ianonareo andraso ronjato sy 10,000 sy ray alina ny le vehivavy teo tsika zany tsy tonongontso le anarany fa zao ato indray nisy anankiray koa isany be ny tanàna anankiray koa ny teny hoe akivindreo mpanohatra any amin'ny Facebook ny filohandry rajoelona saingy mpanao karate izy ka na inona ataony elahy de raha avy eo elahy so fotsiny anany teniko raha misy ampahampitoana kely izy rovavy eny ty mo fangatana ny ana fa raha tsisy fotoana tsy manino mba te resaka kely le fifidianana sénateur ho avy io fa mialohan'izay angamba le Népal wa omentsika sehatra koa ny mpiantso atsika misy loza mitranga ve eto Madagasikara na hoe misy fahavoazana mitranga ve eto ny valan'izay zany de hoe eny na tsia raha tsisy fahavoazana mitranga eto de ifanao velomitsika telo menada de oditsika satria tsy antom-pisiny zany le fandaharana fa raha ohatra kosa misy fahavoazana mitranga eto le loza zany de hoe loza manambana ve ny miatra eto sa loza mitatao sa loza miatra de ny fanontaniana apetraka ampiaso apetrako amitsika inona ny tokony ataontsika mpanolotsaina ny tanàna inona ny anjara tandrify tokony horaisitsika mba tsy hijanona ho fitarainana fotsiny ho le fandaharana satria efa betsaka ny antso natao tamin'ny mpanatateraka efa betsaka ny antso natao tamin'ny mpanao lalàna tamin'ny solombavam-bahoaka fa eto ihany tsika io 10 firy androany 12 septembre ina koa natonga nanteny hoe 25 teo ka de zay le izy hoe misy loza miatra ve eto sa misy loza manambana ve eto sa misy loza mitatao eto eny sady mety efa aminareo rovavy zay de inona ho any anjara tandrify inona ny tokony ataontsika amin'ny mampanolotsaina ny tanàna atsika satria tsika koa olombelona miaina ao anatin'le tanàna mba tsy hijanona ho fitarainana fotsiny ohatra le nyteneko androany ny amampanolotsaina ny tanàna za rehefa nahita zavatra tsara ny tena nijoro ka zay aloha zao efa ndraikitra mbaniraisiko aloha zany za rery ary raha za koa zany mijoro de mba eo koa tsika zay toka de efa anananao ny numéro aza misalasala ny antso de le Népal teo le Népal ny zany de zao hoe raha ny hevitro indray momba ny Népal io de itsika malagasy zany de miandrahandra le hoe ho tonga ho azy io tsisy faran'izany zavatra rehetra fa itsika no mamarana azy zay tsy fiteny baba zay aloha de mba tiako zay le izy mantsy hoe 7 andro ny anareo fa ray andro an'Andriamanitra zay mangina volamena zay masoa ataon'Andriamanitra fa mahafinaritra efa vita amin'ny président fa le zay masoa tsy mady amambady zay mangina volamena ny zay maharitra vadin'Andriana zany zany tena hoe misy farany zavatra rehetra de eo zany le gasy fa marina kosa nefa ny teny le namantsika tany laniera teo enao nefa voamietsika de vavabasy lacrymogène ary sarika ampandrina convocation mazo anao miakatra ianao fitsarana anazy fitsarana heritaony Clémence sazy miantona mitovy amin'ny rabe vahiny Elia zany zavatra mitranga eto noho izany ohatrany hoe misy noho izany zany le misy fetrany io misy fetrany io tsy le misy fetra ny andrasako tamin'ny teninao fa hoe noho izany de aza manaiky lembenana fa mila mijoro sika mila mitambatra fa zay mitambatra vato zay misaraka fasy ohatrany hoe zany no conclusion le zavatra tenenandrasako tena loza miatra le izy tena efa miatra manaina ho le izy amin'ny fomba ahoana moa ny eretinao zany tsy fandripahalemany zany araka le resaky le olona teo ke zany tonga de zay tsy metimety aminao zany le teny laniera de nisy vehivavy hitanareo teo iny madama iny jereo nepareany iny misy dianantsy be de misy dianantsy be eto de eto amin'ny tendany eto misy dianantsy be dehibe folo sa fito alefatsika ny mpiantso sa ahoana afaka mipidveryko mbaba ihany koa le fanontaniana teo de enao zany ao am'le hoe tsy fitarainana tsony fotsiny ny ilaina sy andrasana amitsika raha enao zany zao ny antaniko de inona zany zao ny enao ka zao le izy satria enao teo ny teny mazava tsara mihitsy hoe efa loza miatra za koa aloha mitovy fijery am'zany efa miatra ty ary zao zany misy risy miravavy sy mpianaotsika TTP ao fa nanao karazana sondage fe zany itenenana azy fa nirsoerinay voalohandroany tsika hitanareo ve iny hoe tsika ala zay président fa hoe 12 fotsiny hono tsika tsisy eo amin'ty tsy mihoatra ny 12 samy manao présence de nanao présence ny olona 41 minutes 2000 réaction fandray am'izay resaka hoe ka zao le izy misy lalàna fehtsika zany tsy isan'andro no mpanolotsaina ny tanàna olomboafidy eto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny lisitra tiako Madagasikara niaraka tamin'ny tojo Ravalomanana tao anatin'ny taoko moa zany de nisy
maromaro ireo namantsika izay mba naniry ho voafidy tahaka atsika fa itsika aloha zany no tafiditra ao ka amiko a efa mandeha moan'ny serasera kompatanana ho an'ireo namantsika zany atiany vony fanoherana misy roapolotsika miampy ny mouvement gasikarytsika misy maromaro miampy ny firaisakina ty tandrazantsika misy maromaro fa angamba ary zareo tena misy fotoana iverina ifampiresaka kely tsika fa miandry atsika ny mponina tanina rivo renivohitra tena le izy zany tena mampalahelo anatin'le izy a ho an'izay mahafantatra moa zany le pyramide de Maslow le mbola tia farany ambany ary tsy vita n'ilay fitondram-panjakana ka eto zany de tena hoe misy ny fampanantenana natao 5 taona 7 taona ty aoriana tsy tanteraka le fampanantenana inona ny tokony ataotsika ary misy lalàna mifehatsika misy lalàna mifehatsika na lalam-panorenana io na loi organique io na lalàna tsotra io misy décret sy arrêté mifehatsika andao ampiasaitsika reny ary resaka zay fanoherana zay ianao de tsika moa eto amin'ny tsy manaiky lembenana hoe loza saka tente foana eto amin'ny tsy manaiky lembenana dia manipy an'ilay tsy hoe slogan ngambana hoe teny filambatra fa ilay hoe tanjona natarigetra ny amin'ny hoe fotoana zao mijery atsika ny vahoaka malagasy tsy vaky volo fotoana zao hitambara ny fanoherana fa tsy mora tsinona ny zavatra miandry tsy tokony misaratsaraka tsony fa tokony mitambatra daholo amin'izay fa onao Clémence tena mijery atsika marina ve le vahoaka aloha so de anao ihany no mijery teny anao ihany no mijery anao Facebook sao de tsisy mijery koa atsika ty nareo ve tsy mahatsapa kosa fa rehefa eny an-dalana antsika de be deaibe no miteny hoe makahery anareo ary aza mihemotra zay aloha be deaibe no miteny samy manana ame aloha lehilahy ara-tarby aloha mba omentsika filehilahy ara-tarby am'izay mba mandray anjara le mba sitrapon'le olona koa ne mba andray anjara raha filehilahy 38 65 116 07 38 65 116 07 larana raha hiditra faraparany atao anatin'ny raha tsy hitanareo izay lazaina de le fanontaniako teo valiana hoe misy loza ve eto loza manambana ve sa loza mitatao sa loza miatra de inona no andrasanareo aminay de inona no anjara briko etinao hoe valiko fanontanianareo tsinona satria laha oatra miteny an-tany hevitra sy naonaona fotsiny eto marina raha tsisy mihainy fa ny masitsivana tsy de le faneneny an-dalana loatra fa ny masitsivana de zao mahagaga fa ny zavatra resantsika eto ohatra misy valy mivantana hitako foana rehefa avy eo ataony mpitondra fanjakana sasisa mahalaza zay tiako lazainy zay niteny zao tsika le délestage de hoe ho ampiakarina le groupe de nitenitsika tamin'ny heriny nitentsika le hoe le vola viaizana anaovana le fanantenany bariasa sisa de nivoaka orinan'izay hoe vola vaty aposiny filohampirenena de lasa vola vany aposiny filohampirenena daholo am'izay le atao orinan'izay de le resaka rano de hoe camion 20 de terineny amin'ny bonbonne fa zay trano tsisy bidon jaune koa zao manenina zay lo manany fifidianana fifidiana sénateur ary teo moa zany hoe atao hoe tsisy pijery hoe iso de ny anankiray any teny hoe misy pijery fa ny hitako eto aloha zao efa misy 1,9 cas vu donc efa marotsika zany fa tokony hitambatra sotranao mazava be zay 700 le izy raha atao amin'ny teny malagasy fifidianana olona hevitry za samirery ty fa tsy hevitry ny tsy manakilombenana zany misy mijery tsy fihevitry ny ao anatin'ny plateforme ny faraika amby folo volana décembre zany le izy no atao zay zany aty Amboditsiry tena leo be fa tena efa hoeninandro fiandro tsisy rano ny député any Amboditsiry mahavava fotsiny raka ny tambazotra sy ny tele nefa tsisy zava-banina Amboditsiry za moa firy amina boribory-tany fa dimy aloha tsy teneninao izy le député aloha tsy teneninao izy le député sao marina zany efa fantatry ny rehetra ngamba hoe izy le tiana tenena fa tsy le atsika tapaka lay antso teo antsy ny atsika no miseho tambazotra isaky zay mahatsiaro kosa mazava be zany misy momba anazy ato fa ndrasa aloha jerevako kely toizo raha tsy manao ianao zany am'le fifidianana sénateur fa mangina zao le efa député ny Amboditsiry le ndresany olona teo tsy olona kely ronjato na 10,000 sy ray alina no isakana ny fampandrosoana io zany no tianao resahana rangaso zay mba manao antso ava mihitsy talesanaka io mampalahelo moa na ny asana ara tonga de tsisy diram-boly zay reo fa tsisy dira fisotra to zay hoa potika daholo ny zavatra rehetrarehetra ny laniera teo ny fambolena tsy mba fanetsika fiainana mihitsy iza moa no ny akamaroan'ny asan'olona neka miankina mijiro avokoa
tena avy de tapaka toy izay koa zany le resaka rano teo de mba tsotso eo ijanona le camion amin'le tany ity-alana raha tena iny araka lendresahana tamin'ireo vahintsika teo hoe mila mitambatra ianareo a dia mila mivondrona fa tsy adala mihitsy ny tolo ny teny hoe mitabetsy lanomambany akanga maro tsy vakina mbo zay mitambatra vato zay misaratra zay mitambatra vato zay misaraka le izy mantsy a matetika eo amin'le anniversaire le zanako eo manodididina 10 octobre eo le orana manasara taona nareo mieritreritra hoe tsisy mijery fa zay tena mijery anareo tanteraka mihitsy tena miaino anareo hatramo farany makasitraka tompo voavalo fanontaniana baba dia le izy zany a eo le orana manasara taona iny ny ray andro iny 4 octobre izy teo 10 octobre 10 hatramin'ny 15 octobre eo apatsivana azy tady zare fa tonga dia orana no mitsena antsika eto vao mirava mienina dia zao a le orana ny tiako tenena io ary le niteneko anareo fa avy le orana dia matetika amin'iny fotoana iny a mihetsika ny sery an'izay olona mora vovoany sery fa avy eo a rehefa vita iny any amin'ny fa 7 décembre na fa 10 volana décembre any ray zay vao tena avy isakariva ny orana tiako tenena zany na le rano satria tena zay ve sisa nefa raha le malagasy dia mitaty orana any atsika le orana avy isakariva iny dia amin'iny za vao mba afakafaka satria rehefa avona ny orana dia mba avarimbarina zany amin'le olan'le rano fa io dia mbola tsisy rano io robinet io ka dia tsy haiko aloha zay miracle ho ataon'ny fanjakana isika ka rehefa varimbarina isika dia mandalo ny toto atsika dia mihinana anatin'le rano angonitsika zavatra resako dia tsotra nareo le anankitelo reo ve nareo le anankitelo reo ve manana force na crédibilité potentialité ao anatin'le commune resanareo manko zao le zavatra miseho a allo maheno tsoko zay ka teny tsy mpamanam-panahy zany aho fisafisainy manatsaina miteny izy manana force ao izy reo le ianareo le anankitelo reo a fantatra fa mpanolo-tsaina ao anatin'le commune zavatra resanareo soetinareo eto nefany a miainga ao anatin'le setra commune daholy ohatra reo le police communal resanareo reo zao maro be ny dérapage ataon'ireo aty ivelany ety oentinareo nefa le resako zao hoe zany zavatra zany le ataony ny zavatra tiako tenenina tokony voafehanareo aloha reo zay nareo vao miresaka satria ianareo le tompony ao anatin'le setra mpanatanteraka raha tsy mafe azy ataonay vahoaka ahoana moa nefa rano manko de zao le vahoaka ny tokony anana kakazo rare dia mandaroka zany ny atao satria raha ny zavatra ataon'ireo nge manahirana mihitsy aty ivelany tsena ty ary reo tena lazaiko anareo a angony letana dia izy ihany manambady mame letana amindreo ka zavatra tena tenenina dia zao apetrao aloha force anareo crédibilité potentialité ary momba anareo eo amin'le commune dia raha miteny ary nareo tonga dia manatona anareo fotsiny vahoaka miaraka aminareo zay zany ny tiana pitainy tsika aloha tsy mpanatanteraka zay aloha tsy mpanatanteraka dia tsy eo ambany fifehezana iny ngamba ny police municipale fa zay kosa manaramaso ny asan'ny mpanatanteraka dia manaramaso ohatranao ihany ko raha misea ny zavatra ataon'ny police municipale sy ireo rehetra eo ambany ino moa zany tompona andraikitra tokony ao anivon'ny commune dia manao tatitra ny amin'ny zavatra rehetra zay hitanay zany a eny rehetra eny zay ny asany raisika ny antso allo manahoana nareo miaraba to allo 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 antso anankiray farany koa angamba satria efa 3 minitra sisa dia mba manana 2 minitra avy tsika 3 mianadaha mandeha le fotoana pesaka ny zavatra ny eritreretina iresahana fa le teo a hoe eo anivon'ny commune miaraba to allo manahoana nareo allo ya iny moa zany fanamariana kely foana ihany hoe tsy miandry retour rehefa miantso ny telefona fa avy dia maneho hevitra avy hatrany a zay ny fandaminantsika atao anaty fandarana verina amin'le commune teo ary izy mianada alohany amaranantsika azy dia ozy izy hoe mazava tsara retour an'le resaka vola alohany any amin'ny fianarany fanjakana teneny ministra ny fampianarana mandainga fa mandoha vola daholo ny olona fa mandainga fotsiny zareo ya zay koa ngamba mamarana ny antso tompoko lasy tompoko vavy a
fa de mandainga zany ozy izy ministra ny fampianarana fa mandoa vola miditra mianatra toizako vetivety le teo hoe isika eo amin'ny filan-kevitra de ataoko hoe fahefana manapa-kevitra raha zay no azo ilazana azy ary manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka tsara zavaina amin'ilay namana zay ny antso teo a fa tsy isika akory ny mpanatanteraka hoe chef ny police municipal andeha hibaiko na hanao inona anazy fa kosa manana fahefana anara-maso ny asany ary manao tatitra ny mahakasika an'izany a ahafandrareo amin'ny mpanatanteraka mandray fanapa-kevitra anatin'le izy ny amin'ny hoe manana poids manana potentialité manana influence ave de ozy izy a hoe tsy hitako tsony zany zay mihoatra akoatra zao fijoroantsika zao a vao tamin'ny maraina miariary hoe tena fijoroana concret mihitsiny a tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny taxi tamin'ny maraina zay le anjara tandrivotra ary zay le tena mibaba teo hoe isika mpanolotsaina rehefa mahafehy tsara hoe hatraiza ny fetratsika araky ny lalàna de tsy tokony hivoana amin'izay ahafahantsika mandeha mamaly an'izay tamberina ndraikitra takina amintsika ao anatin'ny voafaritry ny lalàna tsara miavaka kely ny amin'ity anio ty satria maromaro zany izy ireo no tonga eto a avy ao amin'ny union laniera mamokatra secteur 12 voalaza teo a fikambanana izy io a iresadresaka makasika an'ilay fanotofana tany a eny laniera de mirabanareo aloha voalohany indrindra mirabanareo menada de miraba mpiaino rehetra manaraka zao fandarana zao ya avy hatranytsika de hiditra amin'ny votoatiny a efa fanerahana hita moreniny tamin'ny alalan'ny haino manjery maro samihafa ny etsika fanoherana izay ataon'ny mponina eny laniera manoloana ny fanotofana tany atao antery setra amin'izao fotoana zao a eny antoerana ny fantaniana tena manitikitika ny maro mahita an'ireny vaovao maro samihafa ireny de hoe tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany ve ianareo mponina eny laniera manoloana nyity fanotofana tany a zay misy eny antoerana ity amin'izao fotoana zao mialohany hidirantsika mipitsopitsony hoe inona marina zava-misy eny tompoko de mbola mamerina ny fiarabanana rumenada ary mamerina ny fiarabanany mpieno atsika sy ny manatrika atsika amin'izao zay ny tena marina tsy manaika ny fanotofana an'io izahay satria nahoana efa teo nyvelomanindrazanay efa 10 taona zahay ny teo a sakafo vilany mihitsy ane zany no aongana aminazy io e de ahoana moa zany no avindreo taranak'ireo misy resaka enina ihany any hoe indemnisation-nareo ny indemnisation tompoko a dia heritony iny lany na ohatran'izany a mora ohatra hoe indemniseanay a de mivarina isa-taona vokatra eo zay tsy mila vaniny mihitsy fa akoatran'izay a de aloha ny tanina ihany miverinay mihitsy zay fa firenena manara-dalàny Madagasikara io zany tsy mipetrapetraka fahatany hoe tianay ny anina fa décret mihitsy zany a no manendry anazy io efa tamin'ny taona 1370 araka ny décret a 63 467 a du 30 juillet 1963 manaraka zany koa dia zao fitondrany zao dia namoaka décret présidentiel 2022 241 portant interdiction et suspendu de tous les travaux remblés dans le périmètre du Grand Tananarivo et ses périphériques mazava tsara mivolazan'io an'io fa tsy azo atao zany manototra raha am'le amin'ny faritry Tananarivo anisan'izany Ambatolampy tsy mahafotsy ary io a dia destinataire io a reto ministera maromaro reto anisan'izany a ny eo amin'ny police pirenena ny eo amin'ny foloalinda ny eo amin'ny gendarmerie fa mahagaga anay a dia le vohoaka mitaka ny zoany eny an-tanimbary a no tongavany gendarme fa maninona reo le olona manototra tanyreo hoe manana autorisation ve reo jereny le mpitandro ny filaminana fotsiny tompoko ary tena mampalahelo zany asa hoe aiza ho aiza ny efa raha nyty taranako ty raha izao no sotra tompoko Randria Mialy Samuel moa no zay niteny zay a
fa mitodika atao amin'ny ralefinanary andrian'ny Eldama mialohan'ny amalinao le fanontaniana nefa dia tsara ingamba Clémence sy ny mpianoantsika amin'izao fotoana izao misy vitsivitsy mba hifampizarako aloha reto mba ho azon'le mpianoantsika zany inona marina le zava-mitranga amin'izao fotoana izao zany 1 hektara no efa nitotofana dia ponina zany 200 tafo mbola tadiavina totofana ponina 200 tafo zany no tratran'izao antso-jay raha izay moa na azo ilazana azy dia maherin'ny 7 alina no mivelona amin'ireo setra samihafa indrindra moa zany resaka fambolena raha volana sy herinandro zao fanotofana nanomboka zany andro sy alina 10 hektara nefa voatototra mitory tany amin'ny fitsarana ka nahazo raro foana ianareo tao anatin'izay dia mitodika atao amin'ny Andriamatoa Andrian'ny Eldama zany tenako hoe matetika ny zavatra mitranga rehefa ohatran'izao dia omena fanonerana ny sasany na ny ampahany amin'ireo mponina ohatran'izay foana matetika mitranga eto amin'ity tany sy ny firenentsika ity ary ireo ampahan'ny olona omena vola moa zany raha tena zay ny tena izy ireo no asiany amin'ny teny avy eo dia lasa zarazara ho anjakana zany le zavatra mitranga eto tanàna ohatry ny ahoana ny mety ho fitrangan'izay ohatry ny ahoana mety ho firaisakinanareo misy antso ve ataonareo amin'ny namanareo amin'izao fotoana izao sa hoe atraiza no tsy fanekenareo an'ity zavatra ity dia raha misy koa moa antso ataonareo amin'ny olona sy na tsy voatery mponina eny fa nivoaka malagasy amin'ny ankapobeny dia fotoana izao tompo somary anazavana kely an'le hoe ny fisinay teo aloha zany no etiko sy ny hoe maharadalana anay efa volazany namanako teo ihany io dia association efa nitsangana hatramin'izay nisy io décret MVR io natokana io zany ho famboleny ny vahoaka tamin'izany fotoana zany amapolo taona io ary ny fitantanana atao rehefa lany mandaha anankiray dia miova hatrany hatrany tany amin'ny taona 2018 dia olona hafa no nitantana teo zany hoe misolosolo ny birao nisy ny atao hoe fangatahana tany ny fotony rehefa hangataka tany mpanjakana tahaka an'ireny fa tonga amin'le resaka nisy ny tena litige moa tsika rehefa avy eo misy fomba fatao rehefa mangataka tany mpanjakana hoe aseho eny amin'ny commune dia aseho eny amin'ny fokotany aseho eny le toerana izay misy an'le tany zay zavatra zay aloha zany tsy nisy zay raha teo koa tany mbola tsy tokony ho azonao angatahana satria misy olona mipetraka eo misy fambolena eo ary hatray mifanjakana amin'ny mpitondra mifandimby dia mbola nanamafy sy nanolotra ary nanamafy oronanay mihitsy ny fisinay teo na ny commune telo reo ny Ambatolapo tsy mahafotsy ny Ambobao ateroka ny Vato aéroport sy ny Vato firaisina tamin'izany dia misy taratasy fanamarinana fa reo mponin'ireo teo 2018 zay nisy ny ady tamin'le hoe misy manao titre any ambony latabatra le tany ny laniera secteur 12 dia nanamafy reo mera tamin'izany fotoana zany hoe reto ihany ny olona hitanay nanajary teo sy nonona teo ary mifokotany 12 koa manodidina an'io satria i Vato aéroport Ambobao Ambatolapo tsy mahafotsy mitambatra amin'io tany secteur 12 310 hectare io rehefa hita le ady dia namarinina zany niditra any amin'ny tribunal ny raharaha dia nandeha ny fotoana rehefa nijerevana tokoa lay procès verbal zay nomeny andaniny tsy hitanay io raha fa tsy teny amin'ny tribunal vao nitranga avy any hoe le olona tao ane ka nanolotra dia izy ireo olon'ireo misy olona anankiroa nanolotra hoe ny tany zay volenay na 7 taona aza dia atolotray fa tsy tohananay fa maninona ny dikan'izany ianao olona manatarana ka manana vady aman-janaka dia tany volenao 7 taona ao anatin'le PV zany dia atolotrao fa naninona ny zavatra azonao zany ny dikan'lo fahafantaranay azy rehefa nandeha ny fitsarana dia nanontaniany ireo olon'ireo inona moa no asanareo dia éphémère alavao kely hoe zany éphémère zany alavao teo le anankiray namaly zay efa nitatana teo nandritra ny fotoana maro zay dia mpitatana teo foana président teo ozy mifampanoavana zay tsy miteny anao hoe tatana teo ve nareo fa alavao le éphémère fikambana amin'ny mpampiasa rano fa tsy fikambana mpivarotra tany-bahoaka teo izy dia dina ary tsy natentsony nivoaka ny didy voeloko hatrano maizina sazo miatona roa taona ary mandolamandy 200 tapitrisa amin'ny fikambanana izy atao anatin'ity zany didy zany nampiakatra apelina izy mba hofoanana zay kanjo mbola namafisiny cour d'appel ihany io didy io dikan'izany lay tany kely titre 10 hectara zay misy eo amin'ny 7 mahery eo anatin'lay secteur 12
de faux zany io tsy ara-dalàna io fa halatra zany ny dikany satria na ny voisin eo raha ao anatin'ilay izy a hoe iza manodidina an'ity 10 hectare ty de le olona manodidina an'ity le ariaka keny vato aéroport ihany manodidina an'ity le nefaritra Ambatolampy tsy mahafotsy Tsakambahiny Ambohiboateroka zany hoe le olondreo zany manana an'io tany 310 hectare io le olona anakefatra reo satria miverimberina ohatran'izay le PV procès verbal tany amin'ny descente zany zay de fahita ny fitsarana ary misaotra ny fitsarana aloha nandinika an'izany sy nijery an'izany hoe tena faux zany le izy dikan'izany a halatra zany reny natao lotissement kely be dehibe reny ary raha halatra reny vetivety kely de efa nisy nivarotra amin'ny société anankiray de mivadika fanotelony de le fanonefany zany na ohatry zany a toa marina satria efa foana le zavatra halatra tany amin'ny voalohany fa lasa zavatra madio akitanao tary tsara ny nividanana an'le aty amin'ny farany aty nefa zavatra halatra ihany io de nampafantarina tany amin'ny fitsarana hoe fohatra any voalohany ity hoe sady fisolokiny io fisandohana fananam-bahoaka ko maninona indray no amarinina fa ara-dalàna ny fidianan'ity olony ity an'io tany io de raha ohatra zany misy bisikileta very aty Evato aty de ny tompony manao déclaration de perte mitondra ny vinety zao ny lokon'ny bisikletako hitany eny Anosy rehefa hita eny Anosy de lazana am'izay ny polisy io le bisikletako fa hita eo de jeren'ny polisy ny taratasy nanao akta ara-dalàna tato amin'ny commune firaisana faefatra zany ty olony ity ara-dalàna zany ny fidianany azy kanefa efa fantatra fa halatra le izy maninona ny toizana ihany le vanty de toy zany le olona zay manototra eo ankehitriny zao zany a milaza tena ho marina ao tompon'ny tany a fa le olona teo nanitra ny 5 taona zany tsy jerevana mihitsy ny décret zay tsy nilevena zany tsy jerevana mihitsy ny décision ministérielle nametraka anay teo zany tsy jerevana mihitsy ny fanamarinany commune efatra sy mifokotany na afantatra sy nisy anay teo zany tsy jerena mihitsy ny géomètre ensermenté ny jery teo nalohan'ny fitsarana moanany dito fa reo mponindreo tokoa no eo ary hitanay fa vary no eo isataona zany rehetrarehetra zany a de tokony no jerevana zao nefa le izy raha mandeha ara ny fitsarana misy zao loha anakiroa efa niakatra pelona nazahoanay fandresena ihany koa mbola anisan'ny totofana ihany le izy inona zany ny ilanan'le fitsarana de ahoana zany re olondreo mahasamy sesika fotsiny manototra fahatany na de nanohana azy izahay teo zao zay mivory zay tamin'ny nanao an'iny fihetsy-bahoaka iny nanohana an'io zay ve moa resy bille nanohitra zay aiza totofana le taninay misy olona ny rahana avy any entao aloha le banderole zalahy tsy nahazo autorisation nareo zay koa nefa ao anatin'ny fotoana zay fampidirana rano ary manetsy zay zao efa may volotratra ny olona zany mba hanetsa an'le ketsa satria efa lava be ny ketsa tokony ho ketsaina zany aiza ny lalan-drano tonga teo général hoe aiza no ampidiranay ny rano tsy hitany kio zay ho tenenina satria le canal miditra ny rano efa tamy ihany ny bille zay eo mivory eo a le bulldozer mbola mitona tany mbola mitrongy ihany ny camion mapolo mbola manototra ihany akoatrany amin'ny alina nidobodoboka tao anatin'ny ray volana sy herinandro zay zany efa ny 80 hectare ny voatototra za aloha tsy fantatro hoe mbola kely hoe zany 67 hectare zany fa ngeza elaela ihany zany voatototra zany 67 hectare zany fa ity tao anatin'ny ray volana sy 10 andro de efa voatototra sady ny 80 hectare de ny andray mifanotaniko mikasika an'izay hoe mazava be le resaka ao teo a Andriamatoa Andriany Weldama fa tiako antanina zany hoe tiako précisena aloha tiako tsipihana hoe nareo zany nandresy foana tany amin'ny fitsarana araka ny resaka ao aloha tsy mbola nisy mihitsy faharesena reo hitantsika ireo reo daholo ny didy tsy mbola nisy faharesenana mihitsy fa ny appel zay niakatra za de mbola niconfirme ny cour d'appel ihany ny fitazomana an'le didy ho soroatana amin'iny olanera manokany tany ary fony reo titre reo nareo ve zany tao anatin'izay satria tsika miresaka hoe ady tany zany ao anatin'le izy hoe nanao fangatahana tany koa zany mimponina tao anatin'izay fotoana lavabe zay sa le hoe lalàna ny de ataoko hoe fanajariana ny tany ve lay hoe zay manajary azy ny tompony no ifitoranareo amin'izao fotoana zao ao anatin'lay aloha anatin'le décret 63 467 de milaza ny hoe rehefa monina mahavita fambolena eo izy mandritra ny 12 taona tam'izany de ho soroatana aminy am'izay ny tany efa ny oatra lay fepitaona men'le décret zany zao de azafady kely papa de tonga de toizako le fanontaniana satria fandresaka le hetsika nataonareo tamin'ny sabotsy nareo satria raha pitsony zao sabotsy manaraka taorinan iny araka ny teninao efa 20 hectare no voatototra anahoana indray zany le rapitso sa anahoana ny toyany ny ao anatin'izay toyno zany zao e ataonareo zay ny tsy mahay antsony zany de minimy anampitsofina satria nge antsoantso nge dikan'ireny
hoe ahoana ny toyiny manana mpitondrotsika zany eto amin'ity firenena malagasy ty de tokony hoen'ny mpitondra hoe misy vahoaka tena mitomany amin'ny ranomaso ao olona tsy manatsiny hoaizandray zany ny amelomany an'ireo miditra zao mpianatra ny ketsa jerevana voatototra ihany ko tsy hita zay anetsahana azy vahoaka marobe ny ao marina fa 200 tafo hainao rehefa atao moyenne ny tafo anankiray de mamelon'olona any amin'ny 10 any hoany satria fianakaviana mivelona ao ny sasany mivarotra mpiopigana mivarotra ny atody izy miambiny eo izy misy mpipitrondro koa amin'ny 40 hectare eo zay mamokatra trondro ray taonina sasany isa-taona amin'ny cycle ray mbola tsy tena le manara-penitra azy zany fa le fiompiana netim-paharazana no atsaraina zany mpivarotra trondro maka trondro ao amin'le fikambananao tapakasa daolo zany satria tsy misy trondro zany no foana amanalina zany ny olona very fivelomana sy mena ao anatin'io tany io raha izao no mitoy zao de zay fatiny andray mantony hoe le fanontany Clémence teo mantsy de hoe de anahoana ny toyany sa venareo tena efa tampidalakalia de zany hoe fitipitiana ihany satria mbola misy namanareo anankiray indray hiditra hoe rehefa avy eo ny fotoana antsika moa tery de tery le fotoananay le fandaranay ty nefa andriamato Samuel koa mbola manakambara ato de aorinan'izay ngamba ianareo maralahy de solona indray ny toerana diditra hoe le namana anankiray de ho avy koa namana lirira faralahy raha fitiniko le izy zany hoe ahoana le fanontany Clémence teo tapidalakale ve tsisy azo atao tsony ve sa anahoana ny toyany zay mbola manatena fa misy olona tsara sitrapo sy olo-kendry eto amin'ity fireneny ity miantso izahay zay mba hanohana anay satria ohatra voalala voatango any le tatsahy tsy tanan'andrango tatsy tongotra itsipaka efa nilaza zay tany amin'ny filohan'ny république tany amin'ny premier ministre tany amin'ny sénateur ny assemblée nationale ny société mpikarakara ny fotodrafitra asa-panjakana io ministère-ny agriculture hatrany amin'ny merany mene nanambaranay ny fisinay sy ny maradalànanay ary nazaonay ny fandresena tany amin'ny tribunaly tokony eno reo hoe inona no atao aminareo inona no jerevanandreo olondreo ka raha tsy mieno reo de vory daholo reo vahoaka be dehibe rehetrarehetra reo eny amin'ny tambary de miantso zay satria misy olombavambahoaka nge efa tsy afaka miteny tsony le vahoaka tsy mahay miteny le vahoaka reo de ny fidiananay andreny solombavambahoaka reny mba hisolo vavanay de mangataka zay mba hisolombavambahoaka mba hijery anay amin'ny fotoana zay anaovanay fivorian-dehibe andriamato Samuel nangataka fitenena ianao sady mamaraparana koa angamba de oraitsika indray namanareo manaraka misaotra namy fitenenana tompoko anamafisako mivolaza ny namako teto nametraka fanontanianareo teo hoe nareo hoe efa nangataka tokoa zay tompoko fa tamin'izay fotoan'izay de hoe suspendu ny fangatahana tany nefa amin'ny mahagaga anay dia ambony latabatra navitan'ireo olon'ireo an'reto titre reto ao anaty le vanim-potoana isiny le fampetona de zay mangataka ny certificat juridique any amin'ny domaine de any eta malagasy ny tany any amin'ny tribunal zay toko vao mahita an'reto hoe an'olona efa vao nangatan'olona efa nazahoany titre de ny tiako tenenina misy réseau mihitsy zany le izy misy réseau le izy fa filoham-pirenena de milaza hoe aleo tena ratsakafotsika mbola karakara tany ara hoajariana hovilena vary ary amin'ny tany malagasy fanantenana ty efa tena hoe fa voakolokolo le tatsala izy efa tena mamokatra raha namako moa zany ny teny hoe 10 za zany de sa tena manao défi mihitsy fa raha zay folo taona isaky ny hectare eo amin'ny tany vileko mihoatra an'izany ary de aiza zany no hoan'ireo olon'ireo aiza no hoan'ny taranaka mampametram-panontaniana le izy hoe famonona an'le vahoaka ave manao antso avy tokoa amin'ireo camion reo zay fotoana fidiran'ny mpianatra amin'izao fa tena mijaly ny ponina eny mivovoka tsy vovoka manondraka ihany zareo ndraindray fa rehefa mandeha anao amin'ny arabe ka mandeha le camion feno fotaka ianao pitian'le rano zareo tsy mitsitsitsy mihitsy manaraka zany
ao ambany tsinana ambody fasina zao a raha ohatra an'izao isataona efa miavavary zahay fa nefa ohatra amin'izao a rano be ny ato ambadika andrefana indray a totofana ho aiza moa zany re olon'ireo mametraka an'izany fanontaniana zany amin'ny tondro zay tompo sotra be Clémence Ranirina mbola manana fanontaniana farany ve ianao amin'izy roa lasa tsy manana fanontaniana fa te anontany hoe vao ve le vahintsika anankiray vao izy a tonga de isorana zany Andriamatora le fihinanahary Andriano Eldama sy Randriamialy Samuel ny vahiny teto amin'ny tsy manaiky lembenana de mirary soanareo ary mirary anareo ihany koa hitarariny ao anatin'ny tontolo ity zay moa eo ihany rehefa ilaina zay mihitsy no tiako anontaniana araka zay le fantenesako apetraka hoe ao anatin'le nitany sainao teo Andriamatora Andriano Eldama de miresaka ianao hoe efa nitodika tany ministera nitodika tamin'ny tompon'andraikitra mifaritra sy ny sisatra any amin'ireny tompon'andraikitra miany resaka tany reny a fa tao anatin'ny resadresakitsika ihany koa de nampafantatra ianao fa efa nitodika tany amin'ireo rehetra ny ankolafy politika zay mantsy ny tiako resana satria zao a tsorona amintsika mantsy fa zay foana ny fomba fiadiny fitondrana rehefa misy ny olan'ny vahoaka tahaka zao ka rehefa tsy mahavaolana izy nareo zao teo nanao antso retany rendanitra hoe zay rehetra afaka manome tanana zay rehetra von'ny fanampy a raisina tanandroa kanefa ny rehefa iny tokoa raha miditra ny antso député anao teo mantsy efa mpanao politika ny député na titsika na sy titsika de lazaina indray fa miditra politika ilay ino moa zany ilay vondron'olona manao fitakina na mitsolova zay indrindra le tiako resana ao anatin'izay a tsy matahotra an'izany ve nareo hoe sanatriavina rapitso ao soketain'ny ny mpitondra an'izay indray hoe manao misy ambadika politika koa ianareo ato anatin'le union mety hoe misy azonareo ambara ve mikasika an'izay misaotra anareo nametraka an'izay fitenena an'izay zahay a kristianina ary amin'ny maha kristianina anay a tsy manao politika zahay mazava be na amin'izay a fa ny olona fona miteny an'izany hoe mpanao politika ohatrany tsy mety loatra le maha kristianina sy ny fanaovana politika satria raha antsika malala zany fa zay tsy manao politika ka ary anatin'ny statut anay mihitsy hoe tsy manao politika zahay le tiako hiavinao anatin'le izy mantsy le hoe miantso nareo hoe atsonina ny député de miantso koa nareo ny olona rehetra ohatra zany de atodika atao hoe resahana mahitsy ohatra hoe zay mantsy atao anatin'ny fandarana hoe tsy maraiky lembenana ao anatin'izay zany ohatra hoe zay koa mahita fa tsy rariny ty mahazo anareo ty satria tsy araky ny lalàna joro zay ohatra za lili baba de avy ny olona zany tsy maintsy anasoketa hoe io fa miaraka amin'ny mpanao politika de mijapin'ny mpanao politika de zay le tiako resahana hoe mila atao mazava le izy hoe ianareo no miantso androany hoe nizaniza vonina ifanampy ao anatin'le izy a de tsy hifanomezantsiny ao anatin'izay satria ady ho an'ny malagasy a ady ho an'ny praitanindrazana le resaka io nge ohatrany hoe mainy trano hoe mainy trano mirehatra miatso manodidina zay ny mitondra rano ray zinga ary ianao mba amonona le afo satria fahavoazana angezabe anao fa akonan'olona amin'ny eo ka ny fiantsonay tsy midika hoe ianao manao kanjo mangamanga baba de za makeo ianao manao mavokely de za makeo fa zay miantso ny herivelona rehetra mba amonjy anay zay fahavoazanay asa raha mafy azy zany na tsy mafy azy a zay tsy mifidikeo ny hoe mpanao politika ry ranony na ranona ry fa mainy tranonay de mba vonjeo zay eny tompoko zay zany no teny avy any amin'izy mirahalahy misy hira anankiray tya isorantsika azy ireo ary anovantsika veloma azy mirahalahy fa hiditra ny vahiny manaraka ho antsika koa ngamba tsaratsara Clémence raha ohatra hoe maheno lili ao ambadika ao de fa horaisiny ihany koa lailaran-taribia ahafahan'ny olona miantso makasika an'ity resaka fanotofana tany moa zany a eny alany hira ity a de mahazo miditra nareo satria misy vahiny anankiray ho avy koa zany rehefa avy eo ka anaraka hira anankiray tsika de manao veloma anareo a de horaisitsika ihany koa ny vahiny manaraka sy lilira faralahy veloma ianareo mirahalahy de misotra tompoko angasitraka anareo nandray anay tompoko tavaverina eto amin'ny plateau any tsy manaiky lembenana isika arabaina aloha ianao raha matoa lilira faralahy tonga soma tsara ato ny plateau indray miarabany mpijery sy mpiandretrarehetra niaino anareo daty ambadika teo nefa tsy taizakory fa arak'ireny fandaminana reny moa de hoe niaino azy mirahalahy tsika tamin'ny fanazavany ary de mbola misy vahiny afaka eto miaraka amintsika miarabanareo dava tsy adiniko miarabanareo ka de miarabany vahintsika manaraka ihany koa zay tavatafeto Andriamato Ranefson Jean Baptiste moa zany no vahintsika fahatelo a izy de avy amin'ny Union Lanière mamokatra secteur 12 ihany koa de misy
nde ataontsika hoe fanamafisana kely angamba ny tianao resahana. Nisy teo ny fantanina napetraka tamin'ny namanareo mikasika an'le hoe Antsoavo, satria tokoa ao anatin'ity adina tolona atrehanareo eny amin'ny faritra laniera ity de tena ahitana taratra ny fanararotam-pahefana raha zay ny azo ilazana satria efa voaresaka teo ny osoka maro samihafa tambajotra mihitsy araka ny resahana teo dia ao anatin'izay tsy vita samirery le ady satria efa nitodika tany fitondram-panjakana ianareo tianao amafisina le antso nentin'ny namanareo teo menanao ara ny micro. Fanamafisana kely fotsiny Clémence raha ny resaka nandeha teo ianao ny filohan'ilay fikambanana Union Laniera mamokatra secteur 12 zay le izy matorana Jean-Baptiste comité fa président mbola taraka any amin'ny embouteillage eny ary de menanao ara fitenena mikasika an'izay fanamafisana ny antso izay ty moa mahakasika amin'ny fiainanay mihitsy ary zon'olombelona mihitsy voakitikitika amin'ity resaka fanotofana tany ty satria tsika ny raha mijery documentaire na ny biby any anaty ala ary arovana ny toeram-piainany fa izay tompoko de nitotofana tsy nataony ininina mihitsy tsy ny consultena tsy nataony ininina mihitsy efa de nitotofana gaga ianao maraina mahita ny taninao voatototra ka amin'ny mahazon'olombelona an'le zoanananay de tena malahelo mihitsy zay fa biby aro mbola arovana fa ny anay de tonga de totofana fotsiny tsisy fanontaniana tsisy ninina de ny any azonay natao rehefa nitrangy zay de nataonay voalohany na natona ndray amandre mpitondra izay na natsonay daholo na ny présidence na ny prime ministre na ny ministre na ny maire na ny zay afaka manampy anay ny génie rural tsisy valiny atreto fanotofana ihany ny atao de ny any azonay atao eo am-pelatananay zao de araka ny kolotsaina malagasy zay mitambatra vaty zay misaraka fasika firaisakina noery de fa atsonay manao antso avy ihany zay na izany ary miantso mpitondra fanjakana zay jery ny olana io faran'izay maiky ary ao koa ny société civile zay manana anjara ngeza be ary ao koa momba ny droit de l'homme zay tokony mahafantatra tsara hoe mba ajereo re olona reo fa zao nge zany zao tena izay zany zao le porosy manaraka tonga de ahilika fotsiny de tsisy ninina fa de any izy manao zay ataony any fiainanay ne io ary mampihira zany tany zany be de be nge mihira momba ny tany fa ny anay tompoko tsy hira ny nataonay fa film sita bomba efa mivoaka film any zany sita bomba tsy haiko raha fa nijery mpitondra na tsy fa voazavo tsara ary efa ela mihitsy zay narary an'ity vo tany amin'ny folo taona lasa tany zay de efa niady amin'io de le zonay mihitsy ny tena very satria niady zay mahazo mivoaka indray ndidy amin'izao fotoana tonga de misy manototra fotsiny zao de niasin'le tantsaha mihitsy no very zany amin'izao fotoana de miantso avy zay mana mafy zay ohatra fanjakana mba jereo zay fa azo atao ohatran'izao de miantso koa zay ny hery rehetra ao ny société civile maro de maro tokoa izy ao de ao koa ny panao politique tany midrazana iombonany ty fa tsisy hoe anyanina sy anina ihany ka miara mitady vahaolana daholo tsika de zay moa zany manao ny andraikitray koa zay mampatsiahy hoe very zoza hay tena raha fotsy be verilona nge zay miandry zigadonany zany tatsany tsy mba ohatran'ny olona hoe nahazo formation pluridisciplinaire ka hoe voatsy de makatsy na makaroa fa ny tantsaha raha resy izy amin'io tany io manana ny miniran'ny mpanakanto malaza ihany nentika tany ny fivelomany ny arenany tantsaha tsy mba zany voly zany naomenareo vola raiky tapa re laninay itsy de anao inonay rehefa avy eo fa tany hainay mampiasa an'io de zay angamba no amafisiko tsara hoe vonjeo zahay ary tsy zay rery ane be de be no tratran'izao ohatranay zao tsy teny afa-tsy fotsiny Tomasina le 700 tafo be de be mampikomy moramanga anala vory zay tsinona rehefa miaraka ny société civile de miara mivory amindreo olona reo de raha angonina tompoko zany olona manana tany eto amin'ny Madagasikara zany minosaka ty bola be de be de tena raha mifeo eno ampiavanina amin'ny tany malagasy
nefa zao no mitranga de ahoana moa ny avana malagasy amin'ny tany nefa ny tany mitofanao le izy raha hoe tsy raha ohatra ny squatte an'le tany zay de raha rynysitsiny hoe raha expulsena na ohatran'izany fa nanajary 10 taona mbola nampiana décret de tonga de nitsoandrareo fotsiny ka nitenina farany vonjeo zahay mialohan'ny iandraisan'ny namana lilira faralany fanontaniana dia pitaitsika angamba ny antso ataroby satria mety misy mpiaino eto fandarana tsy manaiky lembenana moa misy antso ataroby antso mivantana ahafahanareo mifampiresaka avy hatrany amin'ny vahiny mametraka fanontaniana ihany keo anatin'izany de omenantsika ny laharana Patsiahivina 038 65 038 65 116 07 038 65 116 07 de afaka miomakomantsika fa mbola metraka fanontaniana aloha namana lilira farala eke tsy hoe manao fiaviny tafara akory raha efa voapetraka reo le fanontaniana de lakitsiny fa mandinika an'le olana mantsy de le fanotofana tany no olana eto tokatrano ronjato sy rivo izy tsika teo zay mety misy olona hatrany amin'ny 7 alina raha ataontsika teny malagasy ilay ataontsika hoe lasibatra zao fanotofana fivelomana mihitsy zany potike ary raha le resaka teo ara rehefa niaino anareo efatra mianada teo de hoe misy hoe mbola eo le ketsa de efa voatototra le izy vo hitanao tena hoe famonona nareo moa miteny hoe manao antso avo fa ny azany tena hoe mety efa amin'izy ary inona le tena vaolana zao mantsy ny antony raha miresaka fanotofana tany sika de misy ankeny lalàna mifehany zany lalàna mifehany zany ary misy ny hoe iza no rafitra manome alalana ahafahana manao an'ireny zavatra ireny te antany zany ianareo ve efa nantany zavatra tahaka zany hoe taizany rafitra nalehanareo na ahitana hoe manana autorisation ve ity fanotofana tany ity de sady raha isika ny antso aloha efa misy ao mbola miteny Lili de tsy afaka miteny le basy efa mijanona tapaka le izy fa tapaka le izy misaotra ny namana Lili hoe nareo efa nandalo rafitra taiza sy taiza avy zay institution tokony nandehananay tompoko de efa voatetinay daholy raha fanotofana andresahana CNVA aloha voalohany nakany amin'ny CNVA ay de nampafantatra mazava tsara mihitsy izy hoe tsy projet ampanjakana io zareo tsy anay io ty ozy izy any anamarinanay an'izany reto ny projet ampanjakana de mensary tany tsy ao anatiny io de faharoa manarakarak'izay indray nakany amin'ny apipa zay nareo ve nanome autorisation reto olona manototra reto de io zay hoe tsy nanome zay ary eo koa eo izy misy décret tamin'ny 2021 sa 2022 tsy azo tofana n'le Makambodra-Atrimo sy Antananarivo noho ny antony président mihitsy ary nanao an'izany ao zany misy dossier pièce justificative an'izany ao fa tsy zay mamorona de zay ny tenenina hoe efa tramo voalohany ka treto de tsara dalàna daholo ny resaka resahana zay aloha ny any apipa de ny lasa indray zay nanantona no hainina eo rehefa nanantona hainina eo zay de hoe nareo ve nanome autorisation an'le olona nanototra ny taninay de nyteneniny hoe tsy nanome zay raha mihoatra 20 000 mètres cube izy zany de tsy maintsy mangataka autorisation de efa 80 hectares tsy nanome an'izany zay ka raha ny rafitra tokony ale de efa voatetinay daholo fa de raha isitsika ny antso sotra tompoko izy le manotritra le tany de mitovy aminao ihany koa zay mangarara tsy misy atreto fa mifantatray alohany de tsy projet présidentiel tsy CNVA sy nanototra azy ary amin'ny matantsahanay ny anaingy fotaka ny namanay tsy malala an'izeo inona tena mipasy any ambony any de nanantona andreo mpanototra reo zay de naka huissier satria sarotra be moa indraindray le mifanendrikendrika de huissier nantany an'le mpiasa tao hoe iza moa tompoko mamia lalana anareo anototra nyty tany ity de namaly le olona hoe zay tompoko mpiasa fotsiny fa mankanisy nareo mahany any gouvernora zay no valy teny meny huissier fa tsy zay akory no teny an'izany fa ny huissier nanontany mpiasa no teny an'izay
ka eto ary zay zao de tsy malala hoe azafady voarakitra antsoratra tsara zay valiteny zay ao anatin'ny pièce justificative zany a ho isenina nady ady teny a de zay mivaliteny de mampalahelo be lizy satria na izay ary tsy malala hoe iza le tena manototra fa mifantatra fotsiny aloha raha le ady zay efa nataonay a de misy le titre 10 hectare reny de zay aloha ny eritreretinay ary ny tena manahira-tsaina miaraka am'le mpanototra ary ve mifanjakana satria zandary manao alefany eny de ahoana moa zany zay tena sadaikatra mihitsy zay zay ke hoe mba mahafaka maka zandarma satria tena manana andrariny any zay de tsy hainay tsomo moa zany le izy fa entinay ambavaka le izy hoe engany samy omen'Andriamanitra fahazavaran-tsaina daholo na ny mpitondra na ny entina na ny olo-pirenena rehetra ka hanaja amin'ny fahamarinana raha ny tena marina nge zay keo ny fivoriana tany Morondava miaina amin'ny fahamarinana nataony eveka tany miaina amin'ny fahamarinana mijoroa amin'ny fahamarinana zay natonga nay nanao antsoavy teo hoe andeotsika mianakavy mihitsy ary ijery mbola miresaka le olona miarabatsika amin'ny fandarina ty manakilembena tompoko mahay voavaty atosy le miantso da aloha zany talohany any hevitra de makahiry anareo amin'ny adetry anareo resakalanera io da tena hoe manana toetena na ory avamano tena za tsy manana anaraidia zay nienako tany ambanivohitra tany amin'ny district Mandoto fa tena mampalahelo zany tena hoe zany navoana tany amin'ny district nisy sasany resaka ady tany io tsisy naraidia fa eto de makahiry anareo lanira fa eto kosa mba haneo hevitra mazava le teninareo fa tsisy resaka politika za mainy trano de mahay mamonjy daholo ny ray manontena marina tena tsisy madilanao tena tsika adevitra zay fa eto kosa de mba mamiatra afatra ho amin'ny mpitondra tena le mpitondra am'izao fotondo zao a tena lasa hoe peta be le zavatra tsinitsinina ny asin'ny razana sy ny asin'ny mata napetraka le zavatra tiako apetraka hoe mbo salama nera olo nambotra mibetsy mitatatra fa valiko mosary ozy zay nisy mibetsy mitatatra ray zay ary tika tsy mamofotamantra natria avava fa tamin'ny 2009 resaka andotam-penaka inona nanendiana le mpitondra tam'izany tamin'ny resaka andotam-penaka io fa maninona nataon'le mpitondra zavatra ataon'le mpitondra am'izao de eto koa ray a manarakarak'izay misy zavatra zay ny teny resaka porozy nareo teo a misy zavatra mampanay azy zay misy mpanao gazety zay tsy taditsy zay tamin'ny 2021 sa 2022 amin'ny resaka Dubai io le rangaha atany Dubai io izy io tamin'le gazety bakeko zay a efa tany Australie tany ary rehefa tonga tany Australie zany io rangaha io le hoe ho avy aty amintsika ty Madagasikara ary rehefa tonga tany io rangaha io a de voaroko tany daholo zareo Australiana ka za mampanana satria rangaha io ma efa nilansena fa hoe ho avy eto amintsika da resaka nosakatisianina rehetra fa misy zavatra mampatahotra be za fantako inona ny tena misy eo an'ity mpitondra ty a ho atao porozy eto daholo ve le vahoaka malagasy a fa tena misy zavatra mampanava tena makahiry anareo lanera fa masina rangaha io tany io a tany razana io a masy io a falao tena za motsarainy tantaretisika sotra betsaka tompoko de makahery sotra tompoko mazava be le fa ny okevitra angambany teo izy moa zany tena hoe mitodika manokana mpitondra fanjakany zava-misy zany de ao anatin'izao fepitompesana zao mitrango zany zavatra rehetrarehetra zany a ny mahavariana ao anatin'le izy fotsiny eny de to lasa fanontaniana mivaly fanontaniana ary tsy misy valy ny araky ny tenitsika teo hoe tsy misy mangarahara ny zava-misy anefa de potika tanteraka le fiainana ao anatin'izay de zay no mampieritreritra anatin'ny zava-miseho tahaka itony fa sofa misy ny sehatra afatsika miresaka ohatrao fa misy koa ny sehatra mba afatsika mandray fampahiresana ho anareo anatin'izany ady zany ahitany rariny ny andreny izy menatary izy telo menata ny zavatra tena mahavariana ao anatin'ny resaky Andriamatora ny Jean Baptiste de le hoe rehefa antanina zany de hoe samy tsisy mahafantatra daholo ny rehetrarehetra na ny anivon'ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao na ny rehetrarehetra zany
milaza tsy mahafantatra sa mody fanina zay aloha zany aloha mbola tsy fantatra antanina ny sasany milaza hoe tsy nanome alalana sasany milaza fa tsy manome alalana nefa ny raha ny tena marina tsy maintsy au courant an'izany tsy tena tokony mahafantatra zany aloha ny ao anivon'ny commune aloha tokony mahafantatra raha tena ajaina ilay andeha ataontsika hoe ilay décentralisation raisitsika aloha ny antso manaraka tapaka izy teo azafady Clémence de ny tena mahavarinanao anatiny zany de hoe misy ve zany mena ambony mena ambony mena moa le fiteny mena ambany mena mena ambany mena fa ty ndray tiako tenena mena ambony mena ndray navatoko le izy ka satria samy misy samy laza tsy mahafantatra daholo de ohatrany hoe mbola misy rafitra ambony lehibe mihoatra an'ireo ve zany manapaka ao anatin'izay satria ireo zany ny tena tokony manome an'ilay tokony mahafantatra an'ilay antanatohatry ny fanotofana samihafa de nefa ny am'ireo milaza fa tsy mahafantatra de iza zany le any ambadika any iza zany ny vetivety ny Clémence hitanareo zany zay mantsy natonga nantany hoe misy firaketana antsoratra ve ilay valiteny raisiny huissier ary nisy anarana voatonony teo ny resaka gouverneur izy hoe hoe ianareo ve zany efa nanana eritreritra hoe antany mivantana na iresaka am'izany satria tsy huissier no manontany mahazo valiteny zany ny tena marina de efa naka rendez-vous tamin'ny gouverneur zay tany amin'ny faritany de rehefa tonga tany any de directeur nandray anay tao fa tsy tao ny gouverneur fa lasa tamin'ny majanga hono no ny antony asa de ny gouverneur nyresaka taminay tao hoe projet présidentiel io ka zay ary le tale ny teny projet présidentiel io ka de nefa ny ary miteny hoe tsy panjakana miadidiny tanàna vaovao milaza tsy projet panjakana io meny document zay efa menany Clémence agny amba le boky tokony hito le hoe reto le izy ka eto zany efa indroa zay nangataka rendez-vous tany amin'ny gouverneur de tsy nahazo mihitsy de zay tiako zany olana goavana be ty zay zao raha makeny amin'ny tantsapamboly de tena ala ny tantsapamboly no mibirao satria fa ahoana ozy izy tsy tamy vao nanomboka nanototra izy de nitoananareo io nidina teny tokoa ny birao tamin'ny voalohany gendarme mibetsaka nisa noho ny birao de ny ala moa ny birao aloha ampahendrena tsy mila ady fa io amin'ny maha-olokendry atsika rehetrarehetra tsy andehanao fo problème marangatsika ny hoe ifanentsika ny vahoaka sy ny miaramila fa tsy manara-dalàna ny vahoaka mba nampalahelo kely any zao tamin'ny sabotsy efa misy antso raisitsika salama tompoko salama zany teny tompoko zay tia fandrona zay tia fandrona zao zay zany tia fandrona zao de mba mieritreritra nagay zany satria ny amile toerana tokony totorany io ohatrany hoe tonga ty aminay nefa ngay magnana tanàna eo de mba matahatra zay satria zay mba magnana tanàna ngedaintany eo na de manatao zay satria mba io mba ny tanàna zany hitanao mba atahoranao totoranao satria hoe misy lalana mandeha amin'ny horizon hoe misy lalana tonga amin'ny horizon de misy orotorana mianakaby ato hay ro sinendade manjanakay zay ro mbagatahana hoe tonga agny tokoa ve le izy sa aneo amile secteur 12 zay teneninareo de zay mbagatahana le président le mpitondra io sotranao tompoko ny olana amiko zany am'izay fanontaniana zay namana zay toetrany hoe rehefa tsy mahakasikasy de tsy zay de efa ty amiko le micro zany andriamato Jean Baptiste de raisiko teny le resaky namana Lili teo le izy zany raha ny isy amy radio na ny sehatra ohatran'izao ahafana miresaka sy miteny de marina le teny Lili fa za manokana ndray zany tsy tehijanony eo tsony zany satria lasa hoe toerana fitarainana ve sisa zany ianao manjery fifamendrifendrona de etsika de mifanetsitra de mampalahelo de mitaraina foana ary aza atao mampalahelo ty andriamato Jean Baptiste fa zay mantsy tam'le namanao teo aloha teo miteny lazaiko an'ity mihitsy hoe inona le ho ataonareo sa ve ianareo de lasa mitovy amireo ka efa nisy satria tadio fa tsy voainareo ny tratran'izao za zany sady teletsika koa zany tsika mpanentana fandaharana hoe inona le ho atao fa tsy mety amiko tso zany ty mitaraina lava eto ty satria efa raha malala fa io tsy aradrariny io ny taratasy mazava de mitatsika reny
resaka base toliara hitantsika reny resaka société civile efa hoe efa jato nololaza sy nanambara hoe misy a tsy de mety loatra lay tracé an'le lalana zay ho atao ary misy a ala voajanahary arovana ao anatiny fa nisy toko mamaly avetrany an'le olona ny amiko teo tompoko be no valiny tena ho tonga any aminareo tokoa io satria ny fitondrana rehefa manao ny ao amin'ny mpitondra rehefa manao eriseta tsy mifidy nindaniza ka ny antso tiana atao de hoe mivondrona ianareo rehetra mivondrona isika rehetra mihitsy ka anambotro manjaka ne projet ampanjakana ne ambotro manjaka fa rehefa nivondrona ambotro manjaka ananahoana tsy nahatanteraka ny zavatra tiany natao ny mpitondra zay ny filoham-pirenena mihitsy no tao lohany tao anatin'izany tiana tenenina rehefa mivondrona tompoko a dia tsy misy avakavaka hoe rehefa tsy mahakitika anay dia avela ho aho fa andao ny mahazo ny hafandroany a mety atratranao raha mpitso antso no atao a mivondrona andao hivondrona sika hiaraka nohatra an'io amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy zay tompoko fa misaotra betsaka saotra tompoko Andriamatoa Jean Baptiste omenanao fitenenana fa sady mamparapara ny ansika sy efa dimy de efa tapitra le fotoana tompoko de omenanao fitenenana aloha le nitenen'ny baba teo le hoe hitaraina fotsiny eto amin'ny micro sy ny namany eto ve fa inona ny atao de ny aloha solution pacifique foana ny antiako tokony tsy hiditra fo problème mihitsika hoe nareo mivorivory reo tsy nahazo lalana de ho avy ny gendarme hitenanay hoe nareo tsara dalàna fa makatsy makaroa de iny hosamborona zay nefa nazy menaso hosamborona ary namanay anankiray ary nefa nisy namona ao izy ao nitsatoany n'olona tamin'ny antsy tena antsy be didiana antsy le fo problème mihitsy aloha re olona sy roana raha mbola azo atao mba tsy potika ny économie mba tsy potika ny social anay sy ny rehetrarehetra efa nisy ny colloque national foncier natao teo verina kely le mahavavety atao fa mba misy zavatra mampalatsingofo n'olona tsingofo tena ho an'le rangavy eny ampandroma teo tena mba samy gasy rangasika de ifananatra hoe aza mba manova indrala tsy mba marary fa nga rehefa tonga any aminao le zavatra de para mijanona eo amin'le anina dozy hoe de any mampalahelo le toe-tsaina fa mba hovay le toe-tsaina ranga satria mba misy zavatra kely ranga mba fanao misy teny ministry ny fanajariana an-tany teo aloha zay ranga alohan'izy hitoty amin'ny maha-ministra azy ohatran'isy mba tiako zay zavatra zay raha mba averimberina matetika fa tena nisy zavatra tiano hazavaina mihitsy mantsy hoe mbola misy mimena ambony omeny zay zavatra zay mba hoe raha mba misy olona teo tsara mba averimberina ny teny ministry ny fanajariana an-tany teo aloha ahafahana mibe realizata atao aty arina hoe tena ohatr'izao zany reo fanjakanareo tota betsaka tompoko zay koa ngamba aloha ny amaranana ny antso am'ty tapany voalohany ty aleo tapahana am'zay aloha le antso de omenany Andriamatoa Jean Baptiste ny fitenenana le fanontany baba ty moa le inona ny ataonareo de zahay tompoko anytoananay zay atao hoe ray aman-dreny tokoa solution pacifique antediavinay vita fampiresahana foana io fa tsy rariny zany hoe tonga de tofana an'le tany de tsy resahana akory le tantsa le brao mantsy efa fantatra zareo position fa tsy anaiky mihitsy ary zay tsy manaiky tany any ny anay ary tous les moyens ho ampiasainay daholy ohatra anankiray ho zao ny colloque national foncier natao teny amin'ny CCI vato nanatrika aty mihitsy président Rajoelina efa iraha Madagasikara eny dinika ny olana momba ny tany de efa hita daholo ny problème tam'izany hoe ny AMVR anareo zay ny terme obsolète le lalàna fa omena anareo ny tantsany tany ahoana moa ianao tsy tehaka am'izany sahatra tena ain-dehibe ho anay zany fa nataterahana an'izao fotoana io izy fa misy manototra de nisy le namana zao teo le niteny hoe ohatra nisy lalana ivoaka eto amin'ny horizon ivato iny miala tsiny fa za moa zany mbola ataontsika hoe onoono fa be de be ny resaka ohatran'izay le hoe asina misy maketsy amin'ny hôtely anankiray etsy asina misy lalana maketsy fa raha ataony tsokevitra le resaka de fanapitehana amin'ny malagasy mihitsy no tiana atao satria ny orinasa lehibe no enjehana eto nge rangaha tsy mena fahefana zay anao an'le fampiroboroboanan'io fa za mamokatra 10 tonnes l'hectare zany nge tsy problème zany zay manana dobo 40 hectare tsy
tena azo atao tsara mihitsy zany zay efa nimpotoana nimpitrondro nandritra ny 5 taona tany angamba efa manana ny expérience zay am'izany nandobonay any amin'ny piscine koa ary zay efa tediavindrareo mbola alaina koa de tena tsisy sécurité foncière zany eto Madagasikara de manahirany ary mampalahelo an'izy tsika tantsano tena victime de vaiza moa zany tsika tena marina zany de porositsika farany angamba de papa sa mbola manana fanontaniana kely de zao solution pacifique io zany rehefa Jean Baptiste tsy mitodika aminao zany fa mitodika amin'izy rahavavy reto sy mitodika amin'ny mpianaotsika amin'izao fotoana zao raha tsisy le solution pacifique inona no azontsika hanampiana zareo zareo zany efa karazana tapidalaka le raha fotsy be verilona ho izy teo mbola miady aika tsy isy le solution pacifique de ahoana eo indrindra le fanontaniako Andriamatoa Jean Baptiste sahirana zany meno alisa satria zao mitaraintsika zao zavatra mitranga tsisy vita amin'ny fampiresahana ozy izy ianao fa lery zareo resahana any hatreto tsy mazava hoe izy ary miantefa amin'iza zany le resaka ny tiako lazaina de zao ao anatin'ilay combat zay atao zany de mila fantatra mazava hoe ity olona ity sy ireto vondron'olo reto no tompona raha toka fitondram-panjakana ny ao ambadika io de tena mahitsy tsika ao anatin'le ady fa ny olana ao anatin'le izy tsy le solution pacifique akory ny olona tsika tsy any fa hoy aho hoe ady ho an'ny zoma olombelona nareo no eto ady ho an'ny fiainanareo potika ny eto de tsika ve zany andehanao raha ny amin'ny raharapitsarana izy de ohatrany hoe plainte contre x mila atao mazava io ary tena fantatra miariary hoe teo moa zany de ialako ny lainga moa zany fandraisantsika telo hoe misy ny milaza hoe projet présidentiel sansisa ny tiako tenena tena mila faritana aloha hoe izy ary le olona angatanareo fifandraharana izy le olona zay iteneninareo hoe andovana le olona nefany ohatrany amin'ny teny amin'ny rivotra nge zany tsika Andriamatoa Jean Baptiste zay fotsiny ihany tsy azafakely izy tsy fatany zay le tiako lazaina ny anandray zany ny tiako tenenina de zao hoe amin'ny fahafantarako ny reto mpitondro reto no itenenako aminareo hoe fanaondry zareo le mandrirarira arirarireria fantofana mandeha ihany nareo zany ao anatin'ity mba conseil nomena hoe mila maily foana ao anatin'le izy de raha conseil ihany koa nomena de hoe resahan'le mpiainy teo le izy ary amafisy koa makatahaka namboatra manjaka ihany no mety aminareo zay ihany tena zay Jean Baptiste tena tsofinay rano ianao miraha sondritra sady mametra beloma fa omena atao hoe minitra ray ianao ngamba satria tena isaka herinandro ty fandarana ity tena manakambara be de be koa zay fa tena misotra anareo ny vahity eto aloha de fa mba namesetra anareo zay fa omena ray minitra farany ianao tompoko mafisiky ny teniko e tsy solution mihitsy le faux problème tsy hoe avy gendarme de anintsika anay de hogadrany zay fa foan'le problème mihitsy jerevana sécurité foncière ary aza mpanambola ihany jerena fa ny document jerena de ny tsy mifanjakana ihany no atsonay fa ny hery velona rehetra miasa aminay hoe inona ary ny solution fa io nge vitany anay de vadika indray ny any amin'ny rehetrarehetra any de zay angamba no teniko fa de makasitraka anareo fa tsy tsetsetra nge no ataotsika fa tena hita vahaolana sora tompoko rasondrira tompoko makasitraka anareo rehetra ambadimbadika ao fa tsika zany le averitsika le hira teo ngambe de misotra ny ireo zay ny vahiny de mirasondrindra anareo union lanira mamokatra secteur 12 de mampahery de efa nisy antso moa nataony tamitsika zay mpiaino sy mpijery de ambava homana mpieritreritra trafokena ome mahery raisongamba fitenenana de Clémence mamarana azy amin'ny fomba ofisialy eto zany tena koa de mitodika amintsika rehetra zay mijery ny fandarana na ito toerana na ny any ivelany atsika koa zay miaino any amin'ny radio sy ny tambazotra serasera rehetra any miezaka izay telo menada ito amin'ity fandarana ity tsy manaiky lembenana hitondra ny feoan'ny vahoaka mety hoe Antananarivo renivohitra satria eto moa zany ny toerana mba na voafidiny tena ho mpanolotsana ny tanàna ka tsy hoararaka ihantany izay titre kely mba entina izay fantatrareo tsara fa tsy fahifanam-panatanteraka izay ary vao maika koa izay tsy mahazo avaram-patana satria tsy mamendra amin'ny teny an'izany tsy mitovy loko amin'izao fitondrana izao izahay ka de tsy mahazo avaram-patana betsaka ao anatin'izany commune Antananarivo renivohitra izany fa somary zanaka kialafa raha zay ngamba no azo ilazana azy na izany aty zany dia iezaka izahay anaraka ny lalàna ary mitovy aminareo ihany koa izay samy mizaka ny tsy mety eto amin'ity tany iainantsika ity indrindrindrindra moa zany eto Antananarivo renivohitra fa mahita sy mahatsapa ihany koa ireo tsy fetezany zavatra rehetra manerana ny Madagasikara ka zay ngamba no maranako ny anjara koa hoe misotra antsika rehetra naharitra ny aino de zarazarao ny fandaharana
na partage anankiray na commentaire na ihany koa zaraintsika am'ireo groupe misy atsika tsirairay avy any de misotra de makasitraka makatela tamin'ity androany ity de mametraka ny veloma de omeko ny Clémence ny fitenenana makasitraka antsika rehetra naraka fandarana hatramin'ny farany makasitraka ny technicianna Ijoela makasitraka ny mpanao gazety Michel ihany koa to ambadimbadika tao niaraka tamintsika tamin'ny ity takariva ity dia sady antso no fanetanana ny amin'ny hoe niraisintsika teto androany zareo tao anatin'ny union laniera mamokatra secteur 12 arahantsika kaiky ny fivoarany zava-misy ny laniera eny zareo moa raha ohatra ka tena ao anatin'ny ady mafana mety antso atsika ihany koa efa nanao antso raha teo izy tato anatin'ny fandaharana ho hitantsika hoe ny fivoarana zany rehetrarehetra izany fa ohatra 61 ihany angamba ny vahiny anan'ny union tato fa tsika rehetra izay misedra olana hiarany tsindry azo lena any amin'ny toerana samihafa misy atsika any kanefa maniry tsy anaiky lembenana mihitsy ary maniry ijoro hatramin'ny farany fa tsy hemotra de misokatra amin'ny tanatana ao atsika ny varavarany ICM radio sy ny MBS ihany koa anatin'izay dia aza misalasala manoratra aminay ao anatin'ny MP samy manana MP avokoa zay telo menada ireto de manoratra ao nareo na koa page tsy manaiky lembenana de manoratra ao nareo hoe misy an'izao mahazo anay ka zahay de ate ivahiny ao anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana misokatra tanteraka ho atsika ny varavarana ao anatin'izay ka de zay no miatrahana ny veloma mahafinaritra ho atsika rehetra amin'ny heriny any toy izao indray mihoneto isika raha sitrapon'Andriamanitra mandrapeo anary tompoko veloma tompoko